isika mianakafoka ny miara-manonja dia mitondra ny anjara birikiny mba ikana ny hoavy mamirapiratra sy mendrika ho antsika aloha sy ho an'ny taranaka faramandimby ihany koa. Ny tsaromariana amin'izao fanomboana izao eo amin'ny fandraisanareo ny fandarana eto dia mandeha mivantana amin'ny televiziona MBS ihany koa amin'izao manomboka amin'ny 7 ora sasan'izao ny fandarana izany. Ka ny tsara ambara aloha zany dia ny hoe ny MBS fahitalavitra dia raha mampiasa an'ilay antenne tsotra isika dia amin'ny canal 41 UHF 631,25 MHz, eo ihany koa ny canal 45 UHF 663,25 MHz. Io zany le antenne tsotra le vidintsika eny rehetra eny raha zay no anantsika dia ireo le canal 41, canal 45. Raha mampiasa canal plus indray isika dia amin'ny canal 207 no azahoantsika ny fahitalavitra MBS. Raha mampiasa ny parabole indray isika, parabole Madagascar, dia amin'ny canal 133 no azahoantsika ny fahitalavitra MBS. Ary raha mampiasa ny Star Times isika dia afaka mandeha zany ny terrestre sy ny satellite. Izay ny tsara ho fantatra aloha zany amin'ny fivoarany ity fandraisanareo ny fandarana miara-manonja ity. Anamafy ny namana mpanao gazety sady solomavamoaka Fidèle Razarabera ary dia miroso ao anatin'ny fandarana isika ndao ary zato izy. Miarabantsika rehetra tokolasy tokovavy ary makasitraka hatrany ho anareo zay manaraka ny miara-manonja, indrindra ho anareo zay miaino maly zany no tantarana n'ilay izy dia ozy hoe manomboka mahafinaritra ty zavatra ty. Avoaka eo tokotany mibafilangeza be dia alefa ao anatin'ilay amplifiena zany dia mampidirina mivantana ny miara-manonja dia mitangorona miaino daholo zany le olona miaino an'ilay fandarana miaraka eo zany mba ahafahana miaino, satria mety tsy mahazo na noho ny herinaratra tsy misy dia zavatra ohatran'izany dia misy mamoaka an'ilay izy. Misy nay tena hoe eo aminy fotsiny mamoaka bafilangeza be koa izy mitovy ihany zany, izy ndray tsy mamory olona fa zay mandalo ao manodidina azy eo dia maheno daholo ary manodidina azy rehetra miaino tsy fidiny n'le miara-manonja zany satria avoaka n'le bafila. Zany zavatra zany dia karazana hetsika olom-pirenena zany hoe fitiavana an'le izy mihitsy hoe fitiavana an'le tandrazana hoe za mizary efa manao ny ezaka rehetrarehetra ireto mpampita n'le vaovao reto dia za koa zany mba mampita amin'ny fahafahako manao an'izany ihany koa ahafahan'ny olona rehetra miaino an'le izy. Zay anankiray dia etsekilan'izay misy koa ny fitarainana indray nefa avy any aminareo hoe misy bruit be le izy dia tena tsy maheno mihitsy zay, dia maly moa efa nyteny hoe hojerentsika mivaolana mikasika an'io. Zay ny mahatonga an'le izy hoe nalefa amin'ny alalan'ny fahitalavitra koa zany le izy, zany hoe miara-miainga amin'ilay onjam-peo zany dia mandeha koa ny fahitalavitra na iza zany toerana azahoanao le fahitalavitra MBS dia mahita le fandarana mivatana koa zany ianao, zany hoe isoroantsika n'lay hoe raha ohatra ka misy manelingelina ny any amin'ny onjam-peo dia mijery amin'ny fahitalavitra raha ohatrana anao zany na amin'izay faritra ahafahanao mijery andrizy amin'ny alalan'ny fahitalavitra. Zay zany fomba anankiray ahafahantsika misoroka n'le izy ihany koa. Tsika anao sakasy voalavo amin'ireo amin'ny resaka hoe inona ny fanelingelena nataony mba hakivy anareo tsy hanaraka an'le miara-manonja dia tsika mitady ny fomba rehetra amin'ny fivoaran'ny teknôlôjia ahafahantsika misoroka an'izany. Ary mbola misy zavatra hafa koa ataotsika laha tsika amin'izany ihany zany hoe mitady ny fomba rehetra mihitsika fa izy mitady ny fomba rehetra anakiviana n'le mpiaino tsy haino an'le miara-manonja fa tsika koa mitady ny fomba rehetra isoroana an'izany ary ahafahan'le olona manaraka tsara ny zavatra zay ambara eto ampilaminana ary tsy voahelingelina zany ny sofina manaraka an'ity miara-manonja ity. Dia makasitraka anareo rehetra reny ary anaovana kokoa tsika rehetra zay miaino ambafila zany aloha an'ity fandarana miara-manonja ity satria dia zava-dehibe ny nafantarana an'izay maly hoe enonareo amin'ny alalana fanamafisam-peo ny fandarana zay mandeha eto efa nomendrina teo moa zany maridrefy rehetra ahafahanareo manaraka ny MBS na amin'ny alalan'ny fahazahoana ny fahitalavitra tsotra zany tonga dia amin'ny alalan'ny antenne tsotra fotsiny na amin'ny alalan'ireo canal satellite rehetrarehetra, eo ny parabole, eo ny canal plus ary eo ny Star Times zany zay manome an'izay fahafahana zay anao an'izay. Eto dia mitentsika sao dia ho avy indray ny ara-tsi-panahy anao ratsiratsy saina eo dia hoe hogafina indray le fampiakarana an'le izy fangarotsika rova zay no mitranga aloha dia fapetraka mialony ianay
hoe sao de niara-tsi-panahynareo de hoe andao indray ho ampitahorina indray ny fampiakatra n'le izy amin'ny fahita lavitra hoe any amin'ny canal plus na star times na ny parabole mifangarotsika tompoko fa de ataovy ene fany fahadisoana nataony teo aloha no averinareo rehetra ka zay ny zavatra misy ny zavatra mitranga manko am'izao fotoana zao a dia mampatsiaha ny vanim-potoana ny sy ny hetsika teto amin'ny firenena daholo izy mirahalahy Jean Claude sy Irina Rabe Mananjara ny antony de tsotra tamin'ny vanim-potoana ny sy ny hetsika zava-volombelon'ny tantara za isa nanao hetsika iarahana tamin'ny indrindra fanimpitondra am'izao fotoana zao a iaranao na zavatra tamin'ireo rehefa manakaiky ny farany de mandrovo-tsia le mpitondra fanjakana ary ao anatin'le mandrovo-tsia de mandray fanapa-kevitra mahadiso azy foana jereo ke fa manomboka mahazo anaram-bositra tsirairay le ministra ao anatin'le gouvernement ny farany ndray zao ikapoka indray zany zao ny anaram-bositra farany voatonga hoe ministra kapoka manomboka mahazo anaram-bositra tsy kelikely rehefa manomboka mahazo anaram-bositra tsy kelikely ohatrany mpikamba anatin'ny gouvernement ratsy zay ny tantara zay anankiray ny faharoa manomboka mitsipadolaka ny tany ianao zany hoe manomboka misy teny malaza azy aloha de tonona mihitsy manomboka mifitra namana zay zany rehefa zay zany ny tonga de ratsy zay ny tantana ary le namana voafitra ao anatin'le izy tena tonga de marary fo amin'ny teny vahiny izy hoe frustré tonga de marary fo mihitsy hoe tena mba tsy rary ny ranga zany voailika amin'ny tena amin'ny fomba mihaja mihitsy le izy tsy mihaja fa tena hoe tonga de tsy miraranao fotsiny ohatra hoe tonga de tapaka zany ny kofena ampifandray hoe fangatsika tsy olona mifampiresaka fa tonga de tsisy fampiresahana aminao a efa mahita an'le zavatra mitranga ianao vao hoe ohatry fa hoana misy an'izany raisitsika fotsiny a ny fanendrena ny loolona tadidiko tsara tao amin'ny onjam-peo ny viva tamin'ny fotoan'androny isan'ny nanentana tao zay tena nanao an'izay tratry ny hery mihitsy nanoanana an'le fitondram-panjakana fa zay kosa de nametraka hoe zay de mpanao gazety ary mijoro am'izay atao hoe ity ny antony nanaovana an'le tolona tamin'izany fotoana zany tsy mivoana amin'iny zay inona zavatra nitranga rehefa mandeha pression sy ny fitiavana ny toerana tsy alany amin'ny toerana samy hafa any satria misy an'izay koa izy le fitiavako ny toerako ty ramata matesa ravana ramata ravana matesa ny omby dia tsy miasa saina mihitsy zany fa hoe nena aloha zany jerevako aloha ny ambiny nareo mbola azoko teneny nareo hoe sy mandefera kely mipetrapetraha ihany aloha fa tsy maintsy manao an'izay tsika fa tamin'ny ora farany nanaovana zany fandarana zany dia nisy fandarana natao satria naniny nivoaka le fanendrena n'le mpikambana tao amin'ny gouvernement tao alohan'ny nisy nio zavatra io aloha de efa nipetraka le hoe rehefa nandinika de tsy horotsaka ho filohan'ny republika kagabe zany rehetrarehetra hoe nanao tolona ianao tondra tetezamita ho avy 50 de hoe za tsy hirotsaka io zany de efa mazava hoe misy pression avy any ambadika any hitazomana an'le toerana de hoe aloha tsy mirotsaka rehefa aveo indray hirotsaka indray mandrosy raha dingana miembotra roa dingana rehefa aveo mandeha le raharam-pirena misokatra foana le gouvernement misokatra foana le gouvernement manova gouvernement misokatra ny afarany ary tafiditra mpikambana tao amin'ny gouvernement IVM amin'io fantatra hoe izy zany tena hoe nanoana ny président Marc Ravalomanana tena tamin'ny ora farany tena mbola hoe tena nampijaly ny tao anatiny le mpanao hetsika tamin'ny 23 vakivava le namako ary tao anatiny antenne zany zany zavatra teneniko zany mahana preuve zany any vivany raha ohatra ka ilaina afaka mamerina zany izy miaino an'izany de mandeha nisy an'izany tokoa moa tena nyteny le namako ary anatin'le antenne hoe raha fantatra fa ny afarany ty tolona ty de ny anendrena ministra ny IVM aleoko tsy nanao an'ty tolona ty frustration zany tamin'izany fotoana zany hoe tena natsiary tohina zany hoe nanao an'le izy ny fofotry ny sitrika ary mitsoka makatsy manao an'izao rehefa aveo le avy any amin'ny adversaire mihitsy mitendrena mpikambana anatin'ny gouvernement miara mitantana ao anatin'le fanjakana eo zany le teneniko hoe miova le endriky le zavatra ny zava-dehibe am'le mahazo fanjakana de hoe ahoana nitazomako an'ity sezako ty ny ambiny jerena fotsiny androany tsika mahita nandeha ny fampielezan-kevitra filohan'ny republika izy daholo ny ekipa niaraka tamin'le président reny izy reny nandeha indray ny fanaovana fifidianana
solombaboaka isa daholo niaraka atao am'le président reny izy reny natao IRD nandeha ndre fandatrahana be ny tanàna izy daholo ndre niaraka tam'le président reny izy reny natao IRK nandeha fifidianana loolona nampiasaina reny be ny tanàna lany nandaniny le mpanohana mondry kely fotoana rehetrarehetra hoe andao arytsika fa mila manana loolona lasa ndray natsony reo nampiatsehana reo be ny tanàna sisisa anendry am'izay ary le filoha fa le olona nanelingelona nylay mpanohana n'le filoha tao anatin'izany fifidianana rehetrarehetra zany voatononao ny anarany ahoana moa ny tsy ho frustre kosa le olona zany hoe fa inona ny nataon'io tao anatin'ny zavatra rehetrarehetra nanoanana n'le président androany izy tafakatra loolona ary tonga de mizesta aminao izy rehefa lany voatendry loolona hoe za ihany mbola rôle amin'ny tanàna gaga koa ianao zany mijery hoe mba niezaka le mpanohana hoe manao an'izay tena ahatsara n'lay endriky lay aty amin'ny fanoanana n'le fitondram-panjakana fa mivoaka avy any n'olona avy any anaty tiroara dinosaure politique reny tonga de tonga avy hatrany tonga masika ao anatin'le loolona voatendry n'olona rehetra zany hoe tena mijery mihitsy hoe inona moa zany mahela be ny mamasaka n'ity vary ty ao anatin'ity vilany ty inona mampitaraiky an'le izy de fa fantatra hoe satria enina le hotendrena dia sarotra le manendry an'le olona enina fa tsisy nieritreritra kosa hoe ao anatin'le olona enina kay dinosaure no mipotra tampoka avy any tsa karaka le olona mijery fa nga de tsy manan'olona mihitsy androany ary be ny frustre ao anatin'izany hoe nanao inona daholo zany rehetrarehetrarehetra sa moa zany mijery an'izy ha iabany kempa mbola voatendry loolona androany za voateraka na eny radio ataoko hoe tsy voateraka moa tsy afaka me fa hoe rehefa mba tonga saina zany ianao hoe mbola bandy kely hoe mba mahay mihaino radio mahay mihaino radio a mbola le radio lohanombo reny tam'izany ny radio ny anona n'le RNM efa tao anaty fanjakana zany hoe ndre manjary Jean-André zany mbola bandy kely tena hoe tena mbola garabola kely taria nefa maheno an'izany anarana zany mandeha vanim-potoana tan androany mbola voatendry loolona ndre manjary Jean-André anao hoana loatra tsika ty rehefa izy de lazaina fa antida fa rehefa izy de io jeune kely fotsiny izy mahafinaritra mahafatifaty bogosiny am'izany zay nge le problème atsika aza manenjika ny olona anao rehefa ohatra ke anao koa anao an'le izy rehefa ty amin'ny fanery zay antida oy menakena daholo zao nareo tsy manana olona be fa loolona raha tsy bogosy kely jeune kely vo 25 ans mitendrenareo loolona io zay nge le izy zavatra ahitatsika taratra hoe ty fitondram-panjakany ty de manomboka manao an'le zavatra na voadona an'le fitondram-panjakana teo aloha rehefa tonga tamina sehatra ohatran'izao ny fitatana raha-pirenena de miamarefo zay le fanjakana satria io miteraka disadisa anatiny na tiana na tsy tiana zany manokatra olona avy any anaty tiroara zany ina moana pisy disadisa tamin'ny tetezamita ny fipotrany ray aman-dreny mijoro ange satria ny ray aman-dreny mijoro mivoaka avy anaty mouvance samy hafa any babe nivoaka daholo tianarany efa tsy hainao nandritra amin'ny firy taona haika mbola antony olona tony gaga daholo je mahita le izy efa ahoany reny izy reny ka reny ihany no mazany atao amin'ny firenena de reny no mipotra za raha ohatra koa mba mafeno an'le ataontsika hoe ndao ary resantsika masitsivana le izy raha tena masitsivana io afaka manao fampitahana akaiky kely tsika za zao mahita ny Thomasina hoe imbika erilaza no nitendrena fa raha tena anao masitsivana tsika izy moa ny olona farany tena hoe nametraka karisma atao anatin'izany de hoe honoré Rakotomanana nge ka raha ataontsika hoe tsy ao honoré Rakotomanana raha samy fidy imbika ihany aleko lavitra ary mbola mihaino an'izany na dinosaure satria fa safidy ampiakatra dinosaure any mihaino hoe imbika anakile satria zany olo zany tonga de mafeno an'le masitsivany hoe hitahitanao taratra ty zany tokony mety atao filohan'lay antenimeran-dolona sady tsy anany eritreritra mbola hoe hibata fanjakana no mety ao anatin'le masitsivana mafeno an'le fepetra rehetrarehetra fa ny safidy dinosaure anao de indre manjary Jean-André iabany kemba agady efa tena tsy misy olona mihitsy ao anatin'le faritany fianaratso ao anatin'izany zavatra zany ary zay zavatra zay le teneniko hoe miteraka frustration ny namanamana moa ao anatin'io tendrena io zany de hoe nyvadiny ianina ny natao aty satria ianina anina ny ianina zany ao anatin'io daholo donc misy olona sahira-kevitra zany ao anatin'le izy
mijery ny zavatra miodina anatin'ny tambajotra serasera ianao a miaino an'ilay frustration an'ilay miaraka am'zareo maly zao nandehabe ny tany anatin'ny tambajotra serasera ahoany ty solombavam-bahoaka tonga de miakapofona be ty hoe ara zao no mitoy zany de tsy namanareo zay ny zavatra tsy milamina hoe zay le ataoko hoe efa manomboka mandrovitsy le fanjakana androany hita taratra daholo le zavatra rehetrrehetra ary manomboka mandrefepetra zay manomboka apalemy an'le fanjakana aparefa an'le fanjakana de io mito io agny efa nytenareo itenareo rehefa mandrovitsy io fanjakana io io izy io androany manomboka mandrovitsy io de andrefepetra sy fanapa-kevitra mifanohitra amin'ny zavatra eritreretiny vahoaka foa ny fanjakana io a ary zay zavatra ataony rehetra de bala ho atsika eto isan'andro mandray fanapa-kevitra de manana bala ndray tsika zay mandray fanapa-kevitra de manana bala ndray tsika zay hoe tiandray ary mibala manaraka tiandray ary bala manaraka zareo ihany ny manome atsika an'io a fa tsy tsika ny mamorona fa le zavatra ataony zareo a ananatsika bala eto zao a maly nanao an'lay tatitra ho an'ny vahoaka lay lo olona teo aloha Oliviera Kotovaza niaraka tamin'ireo mpikambana atao anatina vomiera napahafantatra ny zavatra be da be zay tokony ho fantatry ny olona mitranga teto amin'ny firenena fitiany namana Jean-Claude amintsika eto le izy fa asina tsindrim-peo kely angamba ao anatin'iny le resaka doublon satria aza donoina fa zavatra nanomezana tsiny atsika taty amin'ny fanoherana zany resaka doublon zany hoe tsy misy an'izany nareo tsy mazaka resy nareo resy lava nareo zao de hoy zay hoe ok izahay lazay nareo fa resy lava zay lazay nareo fa tsy nazaka resy ange nanaiky nitondranareo firenena aka zay nitsipaka hoe aza mitondra firenena nareo fa androany zay miteny am'izay hoe io ary fa mipotra ny marina dia tsy diso tamin'ny famakafakany zay ary tsy diso tamin'ny zavatra zay noentina hoe nisy tokoa zany zavatra nambarana izany tamin'ny fotoan'androny fa nataonareo le trezana le izy satria tianareo le toerana de zay mahatonga any miteny am'le vahoaka malagasy hoe andao aloha aza maika mihitsy nionganany roa taona katroka androany izy zao aza maika amin'ny onganany fa tonga eo amimanda izy a apotra atsika daholo aloha hoe reto avy ny zavatra tsy mety a sy tsy rariny nataon'ireo mpitondra reo a hoe tary za tsy izy ndray Jean-Claude manatitra ny fiarabanantsika rehetra manaraka nyity fandarana miara-manonja ity ary dia misaotra nyreto namana miara-midinika ety ihany koa mikasika an'ireo loha hevitra maro samihafa zay efa voalaza teo aloha raha iverenao kely député fidèle mikasika an'ilay fanamariana nataonao tany amin'ny voalohany ohatra hoe efa misy mamoaka bafla mihitsy ny vahoaka miaino an'ity fandaharana ity zany dia manamarika fa efa tonga amin'le fepitoana mahaliana ny vahoaka nanaraka ny vaovao marina misy eto amin'ny firenena izao vanim-potoana zao satria efa tsy raharahan'ny mpanao politika samy rery-tsony ny zava-misy amin'izao fotoana zao fa efa tafiditra tanteraka ho anatin'ny fiaina ny fiarahamoniny ny vahoaka malagasy na tonga amin'le fitenenana hoe tafiditra ao anaty vahoaka malagasy mihitsy a ny fiantraikana tsy fahombiazana raha-pitantanana eto amin'ity firenena malagasy ity ka raha ao anatin'izany mbola misy endrika fanakatsakana amin'ny alalan'izany hoe brouillage des ondes tsy fahafahan'ny olona maheno dia arantsika malala fa amin'ny maha-olombelona indrindra fa amin'ny maha-malagasy atsika zay zavatra sakatsakanana zay mihitsy matetika ny mahaliana ny vahoaka malagasy koa dia ozy tsika hoe mampahery ary mandrisika trany ny vahoaka malagasy a mba naraka tsy tapaka nyity fandarana miara-manonjy ity satria dia ao anatin'izany tokoa no sehatra fantsika manovo ny vaovao zay mahaliana atsika satria zay zavatra rehetrarehetra mitranga eto amin'ity firenena ity dia misy fiantraikany ao anatiny fiainantsika andavanandro ny resaka lava mikasika ny antenimeran-doolona moa tsika teo nisy ny fanendrena n'ireo mpikambana vaovao a zay vao nitendrena omaly fa mialohan'izay dia nisy ihany koa ny tatitra zay nataon'ireo antenimeran-doolona na ny loolona vitsivitsy teo aloha izay nanao an'ilay enquête parlementaire mikasika ny loha hevitra efatra lehibe efa nampahafantarina atsika ihany tamin'ny alalanaino manjery moa zany a zay mbola ho avoaka atsika manontolo eto amin'ity fandarana miara-manonja ty koa moa fa dia fitinina amina fomba tsotra de tsotra ngamba ny zavatra nydinina tao fa voaresaka momba ny tao ilay fitantanana ny fanampina mikasika ny ady tamin'ny covid-19 resahana tao mikasika n'ilay fanafarana fitaovam-piadiana mahery vaika teto amin'ity firenena ity voaresaka tao ihany koa ny mikasika ny tsy fahatomombanana ny fikarakarana ny fifidianana na ny doublon ary tao ihany koa nisy an'ilay von'olona matsiravina tany amin'ny fonjany farafangana ireo loha hevitra efatra ireo nytondran'ireo olona reo ny fanadiadiana na ny enquête parlementaire
zay andraikitra omeny lalam-panorenana azy ireo amin'ny mahaololony Madagasikara an'zareo ka dia omaly moa ny tanterahana atao amin'ny lapany antenimerandoolona ny tatitra mikasika an'izany ankety zany tsongaiko manokana amin'izany ny loha hevitra mikasika ny doublon amin'ny mahatompona andraikitra ny antokony tena dia na tsy aro tena voatohitohina tokoa ny antokotiako Madagasikara sy ireo olona maro zay nandray anjara tamin'ny fifidianana nanomboka tany amin'ny fifidianana filoham-pirenena ny solombavam-bahoaka taty amin'ny fifidianana ben'ny tanàna mandrapatonga ny fifidianana ny loha olona farany teo satria dia noventesina ombien'ombieny ny mikasika nyo tsy fahatomombanana amin'ny akapobeany mihitsy ny fifidianana zay nikarakaraina teto Madagasikara ary tao anatin'izany no nahitana an'ireo sokajina zavatra maro amin'izany lafiny tsy fahatombanana zany voaresaka ombien'ombieny ny fisian'ireny karapanondro tsy ara-dalàna ny karapifidianana zay hitatsika fa tsy nafahana nametra mihitsy hoe tena izay marina ve ny safidim-bahoaka tateo arina moa zany dia nisy ireny révélation ngany azo filazana azy ny namoahany tao amin'ny tompona ndraiky ny seni mihitsy ny mikasika ny fisian'ny doublon ka raha izahay tao amin'ny atokotiako Madagasikara nareo candidat maro zay nandray anjara tamin'izany fifidianana zany moa ny teny an'io tsy fahatombanana io dia esonteny na rabiraby mihitsy ara natao hoe ianareo dia olona tsy mahay resy tsy matanty demokrasia fa dia fifidianana nandeha tamin'ny ara-dalàna iny ka tokony anaiky an'izany ianareo dia noho ny fitsonjovana ny tombontsoa ambonin'ny firenena moa dia nandefitra trany ny antokotiako Madagasikara sy lazaiko teo ireo candidat maro zay niaran'izany tsy fahatombanana teo ny fikarakarana ny fifidianana zany ary nametraka kosa ny fiteny hoe tsy foana koa ny fanantenana raha mbola misy koa ny farany ary rariny sy fisaka ny rariny fa tsy maintsy mipoitra eny andy amin'izao fotoana izao moa tamin'ny alalany ty fanadihadiny nataon'ireo comité d'enquête commission d'enquête tao amin'ny Sénat io dia nanizingizina ary namaky batsilana mihitsy ny mikasika an'izany doublon zany dia eto zay dia mampatsiahy fotsiny izahay tokoa ve izany lay antoko tsy mahay resy ka ny dradradradrany tsy fetezany io fikarakarana fifidianana io sa voapirofo kosa amin'izao fotoana izao fa nisy tokoa ny tsy fambiazana tao anatin'izany fanomanana sy ny fanatanterahana an'izany fifidianana betsaka ny tompona andraikitra voasaringotra ao anatin'izany efa navoaka ny antoko-panohitra hatramin'izay ny tsy fetezana tsy fanekena intsony ny fijoroany seni satria tsy nipetraka mihitsy ny ma indépendant an'izany seni zany efa nizingiziny ny mpanohitra ihany koa ireo tsy fetezan'ireo didy zay navoaka ny HCC tamin'ny alalan'ireo fitoriana maro zay natao amin'ny tsy fankasitrahana an'izany voka-pifidianana zany ka dia nefa dia arantsika malala ny valiteny tamin'izany fa dia azo raisina fa tsy mitombony tao anatin'izany rehetrarehetra zany no nanekena tsy satry ara fa dia eny ary mba ho tombotsoa ambony ny firenena alohara ekena fa dia mitondra zay olona nambara ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana fa hitondra nyity fireneny ity izay no mahatonga anay eto manitrikitrika fa voapirofo amin'izao fotoana izao fa dia nisy tokoa ny tsy fahatombanana teo amin'izany fikarikarana zany fifidianana zany ny mampalahelo nefa dia mbola arantsika malala fa na eo ara ny fiekena fa misy ny tsy fahatomombanana tao anatin'ny fikarakarana zany fifidianana zany dia mbola tsy vitsy ireo malagasy naneo ny heviny raha tsy laza fotsiny tsika ny mikasika ny fifidianana be ny tanàna farany teo mbola tsy vitsy ireo commune zay mbola tsy manana ny be ny tanànany amin'izao fotoana izao satria dia nofanana ny voka-pifidianana ary misy tamin'izy ireo ara mo naverina eto dia mba raisiko ohatra manokana mihitsy ny mikasika manokana natao amin'ny commune urbaine ny Moramanga tao dia tsy nisy fitorina nataon'ny candidat fa tao nisin'izany autosaisine ny tribunal administratif tany Tomasina ary nanamarinana ny fanemorana sy ny famerenana ny fifidianana tao dia le hoe tsy fahatomombanana amin'ny akapobeany ny fifidianana zay ny tanterahana atao Moramanga ny mahagaga nefa voapirofony hatramin'izao fa tena tsy tomombana ny fanatanterahana sy fikirakirana ny fifidianana teto Madagasikara kanefa dia tsy misy fanapahan-kevitra no raisina amerenana ny fifidianana zay hita fa tsy tomombana nandritran'izay fifidianana rehetrarehetra ny fanesy teto Madagasikara tsy indrina manokana eto fa zay natao hoe famerezanjony mpifidy ireny fandraisana fanapahan-kevitra zay manosiosy ny safidim-bahoaka ireny ka eto zay dia miantso manokana ho an'izay tompona andraikitra mikirakira indrindra manokana ny ao anatin'izany ny ao amin'ny moa zany conseil d'état amin'izay fotoana izao hoe avoao ny voka-pifidianana mikasika an'ireo fitoriana natao tany aminareo
satria mijaly ary mivosiosy ny safidin'ny vahoaka amin'ireny toerana zay mbola tsy manana ny be ny tanànany reny. Raha iverina manokana amin'ny antenimeran-doolona miteraka resabe tokoa moa izy io tamin'ny hoe hofoanany e, tsy tanteraka moa zany satria tsy nekeniny tany amin'ny fitsarambana lampanorenana dia andao fahena indray ny isany. Gagy ianao raha mba miditra ao anatin'izany lampany antenimeran-doolona zany fa dia fototra fitrasamezinezina ankoatra ny androm-panjakana azy, fa raha mahita an'izany dia hoe olona 20 ve zany no hiasa ao anatin'ity lampamezinezina ity, fa napakevitra ohatrany ahoana ny ivoaka ao anatin'izany nafiry ny isan'ny olona ao nafiry dia deuxième institution foana ny antenimeran-doolona aloha amin'izao fotoana izao. Zany dia mbola taratry nylay tsy fahombiazana ara-pitantanana an'ity fitondrana ity, satria raha nametraky ny rafitra ity fitondrana tamin'ity repoblika faefatra ity dia nifototra tamin'ilay hoe esprit d'austérité na le hoe toetsaina mikasika ny fitsitsiny. Ametraka androm-panjakana ve anao tompoko dia fitsitsina amin'ny arabola no entinao metraniny androm-panjakana, raha araka ny théorina ny principe mipetraka dia tsy misy mihitsy zany rafitra efficiente nefa efficace zany. Ary amin'ny ohatra amin'ny obolana malagasy moa dia hoe ny tsara tsy mba mora e, ka raha hitady rafitra moramora vidy ianao dia afaka matoky tsika fa tsy ho hisy mihitsy zany efficacité na ho fahombiazana ao anatin'ny zarafim-pitantanana zany. Hitatsika taratra zany tao anatin'ny fandrafetana ny gouvernemanta voalohany tamin'ity repoblika faefatra ity. Natamatambatra ny ministera maromaro, ny toetsaina ny baiko tamin'izany dia hoe mba ho ao anatin'le politika ny fitsitsina dia ahena ny isan'ny ministera mba ho moramora kokoa ny vidiny. Dia mametraka mihitsy tsika fa hatramin'izao raha atao ny tombanezaka inona ny vokatra no entiny reny rafitra napetraka, ary zay mihitsy efa nametrahana hoe nanana olana radrafitra ity fitondrana ity ka tsy nyantefa mivantana any amin'ilay tombotsoam-bahoaka, satria ireny ministera reny no apetraka dia anatanteraka ny politika mpanjakana mba hipaka any amin'ny tombotsoany fiainam-bahoaka amin'ny ankapobeny. Izany rehetrarehetra zany no tsy maintsy asiany teny, satria araka an'ilay voalaza teo matoy ny vahoaka malagasy efa miazakazaka any amin'ny fanovozam-baovao na eo raha sakatsakana maro samihafa tsy ahafahany miaino an'izany vaovao zany dia efa mipaka ny anatin'ny vilaniny vahoaka malagasy ny tsy fahombiazany fitantanana ny fitondrana amin'izao fotoana izao ka tsy resaky ny mpanao politika tsony sisany eto, fa tena amin'izay lazaina zay hoe efa iainany andavanandro ka tsy maintsy miezaka izy ny mitadiny hoe inona raha ny fototra mampikorosofana ny fiainako andavanandro, satria na niasa nataoko teo aloha izay ihany nataoko, fitadiavam-bola nataoko ihany, nefa ny fiainako miaratsy hatrany. Voatery ny olom-pirenena malagasy tsirairay avy miezaka ny mikaroka ny loharanom-baovao ahafahany mamantatra marina hoe inona ny tena fototra ny mahatonga ny fiainan'ny vahoaka malagasy miamikorosofahana hatrany. Zay rehetrarehetra zay ngamba ny fa manatrika eto moa reto solombavam-bahoaka mirahalahy zay hitondra n'izay fanazavany, satria raha misy ny olona mandinika ny fiainam-bahoaka amin'ny andavanandro dia anisan'izany ianareo, satria ianareo no misy olo-tenan'ny vahoaka ary miaino an'ireny fitarainan'ny vahoaka reny, ka dia amin'izay lafiny loha hevitra rehetrarehetra fa voalaza teo zay mino fa manakambara amin'izany ianareo solombavam-bahoaka namana zay tonga eto. Manatitra ny arahaba zay efa nataon'ny namana nandray anjara fitenana amin'izao fandarana miara-manonjy zao dia mitondra ny arahaba ihany koa ny mpanaraka ny fandarana sy ny teknisianina rehetra. Marina tokoa namana Jean-Claude voalazanaritra teo mahakasika aloha ny voalohany indrindra zany fanadiadiana enquête parlementaire nataony ny teny anivony Sénat izany. Rahantsika mahalala aloha fa mahakasika ny resaka fifidianana ny tiako asia teny eto, resaka doublon. Nisy tokoa zany enquête parlementaire nataony zany ary nampibaribary toy ny vaiakandrina ny fisin'ny osoka, ny fisin'ny zavatra tsy mazava tao anatin'ny fanomanana fifidianana, na ny fifidianana filoham-pirenena izany, na ny fifidianana solombavambahoaka, na ny fifidianana hafa rehetra zay nifanesy taoriany zay. Mampalelo anefa dia voaka ny voka-pifidianana miraitsy kombakomba reo androm-panjakana sy rafitra rehetra misy eto amin'ny firenena, ao anatin'izany ny CENI, ao anatin'izany ny ACC, ao anatin'izany ihany koa ny Conseil d'État zay hatramin'izao tsy hita ny valin'izany fitsarana natao izany. Ny tianay ho asongadiny eto dia izao momba ny resaka fifidianana, ny fifidianana tsy mazava dia miteraka lonolony hatrany, ny fifidianana tsy mangarara dia miteraka olana ara-toekarena sy ara-tsosialy eo amin'ny sampiaramonina. Iza no antony zany? Ny mpanao politika, ny mpitondra, ary anisan'izany
ny mpitondra sy ny atokony fitondrana mitondra am'izao fotoana izao mialatsiny fa haka manokana ny kana Tananarivo renivohitra sy ny boriboritany fahadimy anisany nanao fanadiadiana ny tenanay nandritra ny reny fifidianana filoam-pirenena ireny ary voapirofo tamin'izany fa nisy satria nanomboka tamin'izany fifidianana filoam-pirenena izany no nisy ny karapanondro fopla izay olona tsy misy akory fa numéro nampiasaina numéro na karapanondro efa misy nisy ko torak' zany ny anarana izay tsy izy fa nampifamadiana fotsiny ny numéro ny karapanondro sy ny anaran'olona zavatra ohatran'izany zany ny fomba nanaovan'ny sasany ny kajikajy hoentina mpandresena ny kandida zay toanandry zareo ka eto izahay dia miantso anareo tompona ndraikitra efa lasanareo daholo zao efa lasany atokonareo ny androm-panjakana rehetra misy so ihany moa fa efa ho tapitra fitoampiasana fempotona iasana izany seni sy ny ACC izany fa raha izao no mitoy dia asa zay anjony vahoaka malagasy fa tsy hoe miatra amin'ny aty vilaniny akory fa miatra amin'ny taolana mihitsy ny fahasairanana sy ny fahantrany ny vahoaka malagasy ka raha mbola izao no mitoy izao fitaka raha fitondrana fitatanana mipetraka ambony lainga mipetraka ambony fitaka dia tsy ho azo ekena ary avelao izay hiteny amin'ny masolom-bavam-bahoaka anay amin'ny maolotsotra anay amin'ny mamalagasy anay zoanay no miteny mahita ny tsirariny sy ny tsy marina misy sy miatra amin'ny vahoaka malagasy tsy tsapanareo mpitondra mihitsy tsy tsapanareo ary hitanay zany hoe manahoana ny fahasairanany vahoaka malagasy mbola sahinareo no maniraka olona izay tompona ndraikitra amin'ny atoko manohana anareo ministra izao no milaza fa hoe efa andalana ny fandrosoana efa zao zao fa alahelon'ireo resy alahelo toerana dia mampome ianareo tena mampome ianareo atao boloky ianareo ndana miakatra zavatra efa tsy azo arovana tsony no mbola arovanareo aiza zay fampandrosoana fandrosoana hitanareo hita soritra am'izao hoe tsy miaingy akory zany fahantrana gisitra ane isika samy laza fa gisitra isika aiza ny fandrosoana miaingy am'izany tena manompa le vahoaka malagasy ianareo manao tsinitsinina le vahoaka malagasy ary akoatra mbola ampitahorinareo le vahoaka malagasy tsy etsika tsy hiteny ny zavatra manahirana azy zonony mba hanana fiainana tsaratsara kokoa zonony mba ampianatra ny zanany zonony afaka hitsabotena zonony afaka hitafy zonony afaka hisakafo ao ara-dalàna manana arena ny firenena fa inona olombitsy no mitavana izany ary ianareo anisan'izany mahagaga ny tsy ahitanareo fa hoe sahirana le vahoaka malagasy ka ny mampalahelo aza ilika ty mpanohatra ny tsy fahaizanareo mitantana aza ilika ty mpanohatra satria isaky ny miteny izahay dia misy misasany samy teny manao hoe ary indrindra le mpanongam-panjakana tamin'ny taona 2024 hoe avy aloha tapitra ny fifidianana zay nge tsy mananeritreritra ny anongany fa milaza ny zavatra tsy mety izay ianareo ny tsy nandro fifidianana tamin'ny taona 2024 many nataonareo ianareo averiko indray mandeha ianareo ny tsy nahandry ny fifidianana tamin'ny taona 2024 dia nanongana ny mpitondra voafidym-bahoaka izay mpitondra fataro tsara apatsahivina nyreo tsy mahafantatra fa nitarika tamin'ny isam-bato nisy fifidianana teo nisy fifidianana tamin'izany fotoana zany tamin'ny taona 2024 ary tamin'ny 2024 tsy nisy fifidianana dia ampitahinareo sy ampitovinareo nitranga tamin'ny 2024 sy tamin'ny 2024 zay hoe nanongam-panjakana ny filora valimanana ianareo ve maninony fa izao ara rehefa tsy mahazaka tenenina ianareo rehefa tsy mahazaka tsikera dia aleo miala fa mato mitondra dia mahazaka tsy ary mato misy mipanohatra zay voafaritra anatin'ny lalàna 2011-03 manana ny zoany mpanohatra manana ny rafitra voasoratra anaty lalam-panorenany zany ka dia mba manafatra any izay mitondra ny afatra izay hoe manany nataonareo ve nareo tamin'ny taona 2024 ka matahotra hoe sao dia onga ndre tsy farany vahoaka any am'izao fotoana zao hoe raha misy ny sondage na tsy spécialiste an'izany ny tenanay fa midina eny ananonenynareo dia mahalala mahita fa leo anareo le vahoaka manenina tongotra matanana le vahoaka nyvidinareo tamin'ny 5 kely vidinareo tamin'ny ray alina zao miara-mizaka an'izany hoe tsy fahaiza mitantana sy fitaka lainga fa firenena mikorosofahana tena hoe mandoalika no misy eto ka dia zay ny teny koandroany namana sy olo-mavambahoaka mbola maro moa namana ifandimby eto fa mitondra loha hevitra hafa vaovao indreny tena amin'ny fotoana manaraka andalovana eto ka dia miraro sotsika rehetra asizany namana andray ny fitenenana amin'ny eto anilaka eto solomino fa solom-bavambahoaka vo miboriboritany faefatra kolonel Rambosalama makasitraka atsika ny eny tompoko
misaotra betsaka honorable fetra na ame fitenenana dia ombako manana ny fiarabanina atsika voaka malagasy eto atoerana na nivelany miainao zao fandarana miara-manondro zao ary tsy adino amin'izany koa ianareo ato amin'ny teknisiana mampapita zao onjaonja atao mahery vaika zao ho an'ny vahoaka malagasy araky ny tenin'ny namana Jean-Claude Tomo dia naseho omaly ho fatabahoaka ireo tatitra momba ny komision efatra zay nataony ny loolona ka amin'ny miaramila ny tena ary nansotoronono aza dia tanan'izany hoe ho antandrazana zany efa nekeny zany tamin'ny 1976 dia tohizana mandra-pahafaty zany satria efa natao an'izany ny tena ka izay indrindra no hitenenako asiko fitenenana momba le resaka fampidirana fitaovam-piadiana mahery vaika teto amintsika tamin'ny taona talohany natongavany filoham-pirenena amin'izao fitondrany zao mampatsiahy kely fotsiny aho fa tamin'ny andron'ny filoha Ratsiraka dia tadidiko efa sous-lieutenant tena tamin'izany dia tadidiko raha nanatsara ny fitaovam-piadiana teto izy a satria fitaovam-piadiana teto taloha dia fitaovam-piadiana nolovana tamin'ny tafika frantsay dia raha nanavao an'izany izy a ka napiditra ny Kalachnikov reny na ny AKM na ny fusil d'assaut chinois sy reny Beradem sy PT-76 reny dia tadidiko mihitsy mifanovoriana tamin'izany a miaraka taminy tao amin'ny kabinetra miaramila ny ministry ny feherovana ny ministry ny vola ary ministry ny atany miaraka amin'ireo lehibe ny atoko tafika rehetra mba handinika sy amolavola hoe ahoana fomba ampidirana an'ireo ny zavatra nitranga nefa tamin'ity atsika ity dia to tsy nisy an'izany mihitsiny ary tena tsy nisy satria mba mifanerasera amin'ireo zandry manamboninahitra generaly tsy manamboninahitra moa zay manana toerana andraikitra ambony tao amin'ny fitondrana ihany ny tena fa tsy nisy an'izany nefa dia gagela ozy izy raha maro sany fitenin'ny honorable Razarapera zay fa noho ny anao fianianina le filoha am'izao a dia nisy basy ary fomba BDP Toyota maitimaity BDP nitranga dia nisy andrena atao filet de camouflage reny nitranga ary rehefa nanontaniana ny ministry ny fiarovam-pirenena tamin'izany tamin'izany fotoana zany dia nyteny hoe tsy mahafantatra nainona momba an'ireo ah dia rehefa mandeha ihany ny saina ary atao mifanadiadina dia hoe nisy ny etsik'ireo solombavamboaka 370 izay nanolotra prime ministre vaovao a satria ny zanany esorona teo a ny filoham-pirenena kanefa moa araky mifahaizan'ny haute cour constitutionnelle eto amintsika dia décision politique no nraisiny fa tsy le tena fampiarana n'le lalàna ka dia natao fusible ny prime ministre tamin'izany a ny solonandrasana Olivier ary natao ho prime ministre ny prime ministre amin'izao fotoana Andriamatoa Tsay Christian dia nanondro ny mpikambana amin'ny gouvernement tany izy a ary hatramin'izao amin'ireo mpikamban'ireo a dia tafiditra ao anatin'le tokony hivory ao anatin'ny procédure ny fampidirana an'ireny fitaovam-piadiana reny a ny ministry ny atitany amin'izao fotoana zay efa ministry ny atany tamin'izany fotoana izany dia rehefa atao zany ny fametrahana zay rehetrarehetra zay dia hoe tamin'izany fotoana zany zany rehefa niketrehana ty fampidirana fitaovam-piadiana tya satria ny ministry ny fiarovana tamin'izany a dia miteny fa tsy eo a amin'ny ministry ny atitany sy ny prime ministre dia eo ka rehefa natao rehefa natsoina mory zareo a dia tsy mety tonga satria tsy mety anatanteraka ny lalàna zay hoe tokony ho avy izy a anatona ny
ny ao amin'ny commission d'enquête parlementaire azy atao amin'ny Sénat kanefa moa i raha malala fa ty fanjakana ty de fanjakana sady mpanara-dalàna no mpanitsakitsakany lalàna dia tsy ndrara iny izay fiantson'ny commission zay fa araky ny tenin'ny honorable Lazara Perato de hoe ny firany tanteraka le commission d'enquête momba ny fampidirana fitaovam-piadina mahery vaika tsokosoko fa dia olona tsy matapakahatra no nasainy tonga nanatrika izany fanadiadiny izany de mampimeaza de hoe volany zandary io oto e ny zandarma azy miady mafy ampitomboana volany mba hividanana fitaovam-piadina de anaiky ve izy sady hividanana fitaovam-piadina ho an'ny zandary no an'ny polisy ho ary antafika malagasy aza manao lainga marivo tototra ary zalahy trango foany io fa de mezany olona fotsiny nareo hoe zany ve tena mba fahaizanreto servo be dehibe reto manafina an'io zavatra io ary na ny zandarma rehefa natena zandarma natao keto de hoe tsy maintsy miteny an'izay zay fa zay no efa nasaina ny tenena de hoe ohatra mba mampime ihany le izy ary tena raha izany no sainany eto amintsika di hoe aiza mo Madagasikara no androso fa dia afepeny loatra n'izany dolo ny zavadrehetra ary de misy olona dia arovana mafy ka hoy za hoe Andriamatoa Filoha ianao en tant que chef suprême de forces armées ary raha tena amitanany hoe mahomby d'État-nao ianao de hoy za hoe aza misalasala miteny hoe zao natongavan'io fa ataoko hiarovana firenena io fa ohatra mahagaga ihany telo volana non roa volana alohan'ny atongavanao eo amin'ny tatongavanao teo amin'ny fitondrana de fa eo sady le fitaovam-piadina koatrany mampime ihany le zavatra ary malagasy am'izao efa manomboka amin'ny saina lavitra fa tsy azo atao hoe amidy amin'ny ariary be fa dia tokony heritreritsika amin'ny zavatra ataotsika fa sao de sanatrin'izany araky le fitenenina hoe okenda amin'ny vomanga sesiky ny tanatsika ihany tsika eo vao hiady rereo ka raha fitenina ny am'izay dia hita fa fitaka be vava ary tsy tiana ho tenenina amin'ny malagasy ny mazava moa ny fampidirana io fampidirana andreo fitaovam-piadinireo ary raha masina mba mijery ny fahita lavitra anareo de jereo tsara fa any amin'ny tany miady amin'ny terroriste reny no misy an'ireo fitaovam-piadina maintimainty be mitovy loko eto amin'ntsika ireo de anjarinareo mieritreritra ka eto zany de apetraka amin'ny fantanina raha apetraka amintsika malagasy hoe raha sanatr'izany moa ka tsy lany teo ny filoha am'izao fotoana zao de inona no hitranga teto amin'ity fireneny ty so ihany fa manana filoha endry sady mahay tsara tsika de filoha marikaravalo manana zay nanaiky ny hoe manaja ny lalàna fa zay no navoaka ny ACC dia ajaiko fa manaiky resy isika am'izao fa sanatr'izany hoe teny misy tonga hoe ho lany kanefa ho sanatr'izany dia ho raha mandrika ny azo an'ity Madagasikara ty ka dia anjaratsika voaka malagasy zany mieritreritra sy mandefa lavitra ny fisainana manao hoe ahoana marina moa zany ny fahatongavan'ireo basy reto ary saika atao inondreo fa raha nytenenina hoe anentsika dalo zany efa nisy nalefa ne tamindreo fa tsy tafakara tenibohatra akory de mbola le gendarme sy polisy ary miaramila mandeha linina 11 mandeha tongotra ihany no mandeha manentsika fa raha reo fitaovana atao hoe anenjihana dahalo reo dia tsy arakaraky ny tokony izy fa fitaovana netriretina efa netriretina anaovana zavatra hafa zay angambany ny amin'iny fampidirana fitaovam-piadina atsokosoko iny fa mbola ho avy iveriny aminy ny tena momban'ny zavatra hafa fa dia omeko an'ny honorable Andra Zafimanatsoa ny fitenenana anoizana an'izao fitenenana ny zavatra makarary ny voaka malagasy zao ary oka isika menakavy sady jery ny fahita lavitra no angilatsofina ny amin'ny radio de omeko anao fitenenana honorable Andra Zafimanatsoa misaotra ny namana
député Emilien Rambosalama moa zany ary isaorana daholo namana zay efa niteny teto kopakopa tanana kely ho anareo any Martinique any amin'ny roa maraina zao misy manao réveil mihitsy anaraka an'ity fandarana ity ary mirary anareo zahay mirary soanareo any lavitra any toy izany koa any Biarritz ny any Italie ny any Montréal marobe anareo misy any Texas misy any Louisiane any États-Unis any Afrika Atsimo any Namibie zany rehetrarehetra zany manaraka atsika eto dôly any Yaoundé any Éthiopie ary ny eto Madagasikara tsy latsa-datsany zany ianareo any ambanimbany kily mandefa sono mafy mamoaka bafla ireny ianareo Majanga ianareo any Antala ianareo any Sambafa marobe tsy voatenisa tsony ianareo rehetrarehetra fa ianareo malagasy rehetra eto Madagasikara sy any ivelany any kopakopa tanana ho anareo rehetra ny dikan'izany ty radio miara-manonja ity ty fandarana miara-manonja ity dia maro mpanaraka ary misaotra anareo rehetra amin'ny fankasitrahana sy ny fanohanana anay na ny fanomezana encouragement nay tsirairay zay miteny eto amin'ny fandraisanay andraikitra ary tena mandray andraikitra tokoa satria ny fanapahan-kevitra ty hoe ty taona 2024 ty dia taona ny fahasahina dia hitatsika hatreto zany fa ny fahasahina aloha hatreto mamoaka n'ireny zavatra mafana sy mamay ireny tsy ny olona rehetra no afaka anao an'ireny isaoran'Andriamanitra no ny fanomezany anay ny aina hery sy indrindrandrindra fa ny courage ahafahanay mamoaka an'ireny zavatra ireny zany fa misy fanahy ao anatiny ao matoa mivoaka ny zavatra tsy mety rehetra eto amin'ity firenena ity ny fanaratsy ny roahantsika eto fa ny fanamasina hiaraka amintsika foana amin'ny zavatra kasaina atao kopakopa tanana ho anareo any Mahajanga any misy afatra ity tsy maintsy ho ampitaiko satria misy fikambanana ireo teraky ny avy any Mahajanga ireo ary ny mponina Mahajanga dia nandefa afatra taminay hoe mba lazao ao kely ngery zareo miara-manonja ty zavatra mitranga ty Mahajanga ty gaga de gaga ozy izy zareo ary nalahelo de nalahelo ny tany Mahajanga raha naheno fa nivoaka tao anatin'ny conseil de gouvernement tamin'ny 13 janoary teo fa nifoanana ny maison de culture ao Mahajanga sy ny any Efenery West zay ponina ao Mahajanga tsisy malala an'izany tsisy tsy malala an'izany atao hoe maison de culture zany ao no fandraisana sy fanaovana fety sy fanaovana zavatra maro nandritra ny fotoana rehetra zay ary anisany azo atao hoe patrimoine io maison de culture io any Mahajanga any efa nomboka tamin'ny première république no natsangana zany maison de culture zany tamin'ny taona 1963 toy izany koa ny maison de culture ny Efenery West zay zava-dehibe tokoa an'ireny faritra ireny fa ny any Mahajanga manokana no napitan'le afatra satria tsady gaga ry zareo no nalahelo hoe zany ny fanapa-kevitra raisiny ramatoa mpitondra tenin'ny gouvernement zay miany ministère ny culture io ireny moa zany de hita tsara hoe olona tsy malala zany atao hoe culture zany no napetrapetraka amin'ireny toerana reny dia manaonao foana ohatr' zao tsy mifanambanina sanatria raha ohatra ka nomena toerana ianao rehefa tsy aila izy de miteny fotsiny hoe tsy haiko io tsy afaka anao an'io aza tambatra ministère aleo olo-kafa manao an'io fa tsy anjara andraikitro manjary mananao foana ary manotanota fady mihitsy moa ny zavatra atao rehefa zavatra ohatrany nampalahelo ny Mahajanga ny famotehana ny gymnase couvert zay anisan'ny patrimoine ngezabe ihany koa tany amin'iny faritra Mahajanga iny ary tsy nisy tsy ny lalao tao raha olona mbola mpanao baskety tany amin'ny faritra Mahajanga iny zay olona efa lehibe na efa antitra amin'izao fotoana zao nahafantatra tsara zany gymnase couvert tao Mahajanga zany ohatra zay ihany koa zany le famotehana n'le patrimoine rehetra eraky Madagasikara zay ataony ty fitondram-panjakana ity tsy manana zany sosiana patrimoine zany asa hoe eritreritra sy fanontaniana mipetraka foana hoe inona marina moa tena mission anareo mpitondra ty eto amin'ity firenena ty fa zay patrimoine na mamalagasy na ny nahafantarana an'le faritra tsisy kitihana sy pitehana ohatrany namitenareo an'io lapa manjaka miadana rovany manjaka miadana io ihany le izy rovana Antananarivo novainareo hatramin'ny anarany moa ohatrany fanimbazimbana fanaovanareo andreny colisée reny zao ndray dia mitatra ihany ary fantatritsika moa zany hoe
misy mananjina nge ty tany Madagasikara ty ohatra ny volamena ihany io mananjina io volamena io rehefa angalarina fa marobe ny zavatra tatitra azo avy any ivelany ihany a fa ampitainay araky ny tokony io izy le izy a mba ahafahany reny olona reny mahafantatra hoe miompeo aminareo inge zay a ary mahafantatra ihany koa ny zavatra misy reny zay no mahatonga antsika hoe miara-manonja satria ianareo mampita an'le zavatra tianareo tenena ty fa ianareo koa efa manonja any am-pitoerana dia tadidio tsara ny zavatra voalaza hoe ny fiarahantsika rehetra miara-manonja ny zava-dehibe hanavotana n'ity fireneny ity tsy mionona fotsiny tsika dia miteny eto amin'ity fandarany ity fa misy hetsika ihany koa io a zay rahantsika rehetra ary fantatrareo a ny tiana ambara ao anatin'izay fanampim-bavao maly nisy fanambarana nataony filoha teo aloha Didier Ratsiraka mikasika ny resaka Covid gagagaga ihany ny tena satria rehefa iny filoha Didier Ratsiraka iny no miteny zay ataontsika hoe mpanolo-tsaina ny filoha ankehitriny dia mandendeha any amin'le lalana teneniny ny fanapa-kevitra raisiny ty fitondram-panjakana ty toy izany ny fanapa-kevitra zay nitranga tamin'ny herintaona tamin'ireny fotoana ny coronavirus reny Covid-19 fa izao dia nanao fanambarana ny filoha Ratsiraka mikasika ny hoe tokony amerenana indray ny amehana ara-pahasalamana amin'ny eto Madagasikara zay zany le conseil mena ny fitondram-panjakana io zany le mielo lalana fanapa-kevitra asa moa zay tambiny eo ambadika izay le fanomezana toerana sénateur misy zavatra fanampiana hafa sy ny sisa ohatrany maha-olombelona fa ny zavatra misy kosa dia le fiansitena ny fitondram-panjakana andraindray ny fepetra ny état d'urgence sanitaire dia ray aman-dreny ianao tena petraka amin'ny toerana maray aman-dreny ianao fa tsy zany tsony aloha ny lahara-pamehana fa ny fandraisana andraikitra aloha raisin'ny fitondram-panjakana tsy mpitaribato vilam-bava foana ny zavatra ho atao eto dia le vahoaka no masaka ary ampinanina ny zavatra tsy tokony hohanina intsony mijaly tanteraka zay no tsetsatetsa tsy aritra hoe marina fa nahazo sénateur ray ronareo nisy olony Andriamatoa filoha Ratsiraka efa zokirina avy na tiroara any natao sénateur amin'izao mipetraka ny fanontaniana ary mandefa message ny any amin'ny faritra ny avian'le sénateur moa zany hoe de lany olomanga ve zahay aty amin'ny faritra sud-est aty dia tsy misy olona mba ahazo everina mba azo atao an'izany ve tsy nisy olona niarany tolona tamin'ity fitondrana tamin'ity nametraka n'ity fitondrana ty ve ty aminay fa de tsy mana-tsafidy sanatria mivava tsy fankalana olona akory ny zavatra resaka eto fa mampita hafatra ary constant no atao ny zavatra misy dia rehefa vita ny lananao zay moa zany nafataratsika n'le filoham-pirenena amin'izao dia any amin'tsisy izy ny maka olona ary manaonao foana ohatra zao io foana mampitonga any amin'ny teny hoe mihaino an'le mpanolo-tsaina ve izy sa tsy mihaino mihitsy sa tsy misy mpanolo-tsaina ao fa anarana daholo fotsiny reo anarana conseiller maro be ao amin'ny lapa reo zavatra toy izany koa ny zavatra mikasika ny afatra avy any amin'ny paramedy marobe ianareo no mitaraina ny zavatra misy ary zay koa dia mahita ny zavatra nitranga sy miatra taminareo efa nomboka tamin'ny herintaona ka hatramin'izao maro dia maro aminareo ny tsy mandray any prime de risque sy ny indemnité zay zavatra tokony anjaranareo sy zoanareo ary notakinareo nandritra ny ray fotoana nanaovanareo fihetsiketsena reny saika nisy assemblée générale zay nataonareo fa nifoanany préfecture n'Antananarivo tsy nahafahanareo nanao an'izay tatitra ary mino fa ianareo olo-dehibe daholo ary tena tompona andraikitra amin'ny zavatra misy mifandray amin'le resaka amehana ara-pahasalamana dadavin'ny filoha Ratsiraka ampanaoviny ny fanjakana indray ty zavatra ty fitadiditsika tsara fa ireo paramedy reo miaraka amin'ny mpiasan'ny fahasalamana ny dokotera sy ny sisa no loha laharana tamin'ny reny riska rehetrarehetra tamin'ny aretina ireny nisy ny maty nisy ny narary taminareo fa le zavatra zo zay tokony ho azinareo natao tsinitsinina fa naleo ny vidy écran plat naleo nomena ny hafa ny marché naleo na vilalana ny vola nampiasaina tamin'ny Covid na ny vola nindraminy ty fitondram-panjakana na ny fanampiana nomena avy any ivelany scandale nisy tamin'iny resaka fitantanana ny Covid-19 sy ny vola rehetra iny ary hitatsika ao anatin'ny rapport zay nataony
oloolona tafiditra ao an'le commission d'enquête zany resaka fitantanana ny volany covid-19 zany mbola tantara mitoy io fa fampidirana fotsiny satria raha ny fantatra eny amin'ny paramédiany dia misy ny fanavakavana sy manikilena zay nataon'ny filohan'ny republika raha nisy fotoana nitsidika zay toerana misy an'ireny centre reny na nisy an'ireny aretina reny izy dia zay toerana notsidiany no nomeny an'ireny indemnité na ny apahany prime ireny fa zay toerana tsy nandehanan'le filoham-pirenena kosa dia tsy nahazo zany zany le fanilikiliana sy fanavakavahana kanefa ny asa nitovy ihany ary tena reny olona reny ny asa ny antokaina ary tena azontsika atao zany hoe tena raha tsy nisy an'ireny tsika zay isaorantsika tanteraka reny mpiasa ny fahasalamana reny dia asa nanjoantsika teto amin'ity firenena ty na ny fitaovana tsy zarizary zay azony ary fa tafiditra ao anatin'izay le hoe ny vola ny indramina ny vola ny fanampiana ataontsika fantatritsika fa dia be de be ny zavatra tsy milamina ary fanodikodonam-bola ny kolikoly atao rehefa misy reny amehana ara-pahasalamana reny zay no da diavinao averina eto ve dia naraka zay torohevitry ny filoha teo aloha zay tokony efa manoro ny zavatra tokony ho izy fa tsy any amin'ny lalany tsy izy tsaroky tsara ny fahasahiranantsika vahoaka tamin'ireny fotoanandro ny filoha ratsiraka reny ny filaharam-bary ny tsy fisian'ny savony menaka sy ny sisa zany zavatra zany raha vao maheno zavatra manoro voana ohatra zao dia tonga dia mitamberinao an-tsaina daoly ary manjary mamovo fotamandry tafiditra ao anatin'izany findramam-bola zany ieno anatin'ny vaovao enontsika tatoato ihany keo dia hoe iverina manaiky iverina inégocie fampiraraha amin'ny FMI fitondrana ankehitriny tadiditsika tsara ny vavana voaka tamin'ireny fotoana anaovana fividianan'ireny fa dia hoe tsy mila intsona ireo bailleur de fonds reo tsika tsy mila ny bailleur de fonds traditionnel na ny FMI na ny banque mondiale sy ny sisa reny fa tsy androso mihitsy ty Madagasikara ty na afaka 10 taona ary dia tsy nanao an'izay tokoa nanisy ara ny fanampiana nataon'ireny bailleur de fonds reny ny FMI ny banque mondiale zay tsy afaka miala amin'ireny aloha tsika raha mbola izao fitondranareo zao no atao raha zao fangalarana sy kolokolo zao no ataonareo dia tadidio tsara fa tsy afa be ilay nareo fa tsy maintsy mitododoany amin'ny FMI ny fanirimy malagasy dia isitraka ny are-pireneny rehetrarehetra ary voalaza ombieny fa hoe raha io are-pirenenareo na ny volamena fotsiny faritry ny vakina karatra iny no trandrahana daholo tratramin'ny fanjakana dia mahavita ny budget ilainy firenena manontolo tsy lana mindram-bola fa noho ny tsy faiza mitantana tsy fahaizana an'izay fa aleo anaovana trafic d'or ny volamena dia tsy maintsy mandeha inégocier amin'ny FMI roa taona ianareo roa taona katroka androany no nitondra ientame manomboka ny 3e année zany hoe ny fahatelo taona ny hiditra ny fahatelo taona ny itondrany ianareo inona ny zavatra misy ao anatin'ny fahasahiranana tanteraka Madagasikara ao anatin'ny fahasahiranana tanteraka satria marina ny voalazanareo fa ny tsy vitan'ny mpitondra nandritry ny 80 taona vitanareo daholo zany vitanareo ny nandefa ny Madagasikara any amin'ny gisitra alohan'ny gisitra indrindra faramantra eto tany ianareo ny navitan'izany tsisy navitan'izany teo alohanareo vitanareo ny nanao ny institutionnalisé na nataotra ny rafitra anankiray mihitsy ny kolikoly eto amin'ity fireneny ty tsy mbola nisy navita ohatran'izany teto vitanareo ny nanao scandale nandritry ny roa taona mikasika ny fitantanana eto fitondranareo ny nahitantsika n'izany resaka bombo sucette na 8 milliards zany tao anatin'ny covid tao miady natao tamin'ny covid-19 tao anatin'izay fitondranareo zay ny nahitantsika n'izany scandale ny panier garni zany tamin'ny fitondranareo ny nahitantsika n'izany resaka écran plat vola ny CCO nampiasainy ministre ny intérieur zany sy ny vady zany hoe misy conflit d'intérêt ty fitondranareo ty no nanao an'izany favoritisme sy na népotisme tena faratapony zany ny trafic de tout genre ny volamena ny vatosoa ny biby ny inona rehetrarehetra ny trafic d'influence fa ianareo ihany koa no mizatra manao an'le main tendu
mangataka lava na ohatrany hoe manao saka meomeo lava tsy misy zavatra atao fa tsy ny mangataka de ny omeo ary manala baraka le izy satria mitrosa satria zao resaka teo namana Emilien député Emilien Rambosalama resaka amin'ny atin'ny folo alin-da raha teo amin'ny mandat teo aloha teo izahay de nisy ny fitsidiana zay nataony hoe tany Indonésie tany Malaisie tany nitsidika an'ireny fanaovana sambo reny sambo commercial sambo ngeza be sy ny sambo ho an'ny miaramila fitaovana miaramila raha ny vidiny tany farany raitra zaka ny tsena ny vola malagasy reny vola reny sambo ho an'ny miaramila reny ny vedette sy ny sambo tena azotsika hoe norme internationale nijereny vidiny na dia tsy manana zany fahaizana zany zay fa ninantany ny technicianina rehetra azotsika atao tsara ny vidiny zany fa tsy nataony ty fitondram-panjakana ty lahara-pahamehana zany raha ohatra ka ny tetibolan'ny ministère ny défense nijerevantsika fa aleotsika le mangataka foana miandro don avany amin'ireny firenena avany ivelany reny Madagasikara de nosy mila sambo mila vedette zay manafanaraka amin'ireny ranomasina reny fa tsika de miandry ary manao misotra foana rehefa meny olona vedette anankiray zay tsy fampiasa amin'ny ranomasina akory vedette ray roa telo de mahafaly atsika aiza le ampopom-pirenena le fitondram-panjakana zavatra hafa le arme de guerre le napidirina tsokotsoko teto na may azy satria efa nieritreritra fa raha tsy lany eto izahay dia ahita raha ty eto Madagasikara ty ahita raha amin'reto fitaovam-pidina ataontsika eto zay le politique na esprit de main tendue mangataka foana mangataka de rehefa avy mangataka tsy mieritreritra mihitsy hoe zonge ny zavatra masosy mahatsara an'ity firenena ty rehefa misy indray ny fampindramam-bola nitrosa ataotsika na fanampiana ataony any ivelany tsika tsy le mpindram-fanjakana tsy manana le capacité d'absorption le fomba fandaninana le vola fa le vola de tavela fotsiny eo maro be ny zavatra tenena hoe telo taona manomboka ny 3e année ianareo manomboka androany ny zavatra tsapa aloha zany dia tsy misy raha manjary eto Madagasikara ny vary raha nanomboka ny tatanareo 700 ariary ny kapoka na 500 ariary roa taona ty aoriana 700 700 ary misy arivo ary any amin'ny toeran-kafo 700 ny farafamora indrindra any amin'ny toerana zay any amin'ny toerana fambolena vary fa ny zavatra mampalaza amin'izao fotoana zao maro be ny zavatra tenena hoe raha bilan 2 ans nataonareo teto aloha dia 0 tena 0 manatoto ozy izy ny ankizy fa ny zavatra tsy maintsy verenana eto ny jirama ny fatapahany jiro isan'andro ny rano isan'andro zany ny vitanareo nandritra ny fotoana nitondranareo ary tsy vita ny fitondrana nandritra ny 90 taona zany ny kapoka moa fandresahana teo izara kapoka ary manara-penitra indray ianareo ny doublon ny importation illicite ny arme de guerre ny famonoana olona gadra tany farafangana iny zany no mampalaza anareo dia izao tsika amin'ny teny zao ary tsy maintsy verenana androany resaka Golden Gate ary rehefa nyteny izahay hoe avoakanay zany ny mikasika nyreto dossier zay fampelantanana avoaka tsikelikely eto dia anomboka moka anazy efa melohan zany na tsy zany ary aloha tsara no manao fanamarina satria sarina izay koa raha dia mahafantatra zavatra ary mianatra ihany koa mikasika an'izany resaka fiaramanidina zany resaka vol zany rehefa mandeha inona daholo ny zavatra pitsopitsony ao anatin'izany isorana nireo namana rehetra zay manome hevitra sy manome fahalalana ao anay fa mikasika ny vol lazaina fa sidina nandeha nataony zareo fa sidina clandestin nakany Afrika Atsimo ireo moa zany efa tenentsika hoe vol privé ara-dalàna dia misy fanontaniana mipetraka foana hoe fa maninona kay no nipetraka tany Tuléar io avion io de nahazo an'le valiteny amin'izay zahay ary mampazava atsika rehetrarehetra koa le izy ny antony nipetrahan'io avion tao Afrika Atsimo io de tsotra ozy izy zareo ny avion kely ohatra niny avion zay nandeha iny dia avion tsy afaka tonga de manao direct miala eto Tananarivo makany Johannesburg ny antony dia misy pitsopitsony maromaro ao anatiny izay tsy maintsy hitandremany ny mpitondra ny fiaramanidina ny antony tena ngeza be ozy izy dia ny Johannesburg dia efa atao hoe vol régional satria efa mihoatra n'le atao hoe 1200 nautique efa mihoatra n'le
alavany le alavany le afahana milaza va fa tsy vol intérieur ntsony io vol io dia tsy maintsy maka ny fepetra zany ny mpitondra fiaramanidina sy ny teknisianina hoe tsy maintsy misy toerana anankiray manelanelany Tananarivo sy any Jobour any Afrika Atsimo ahafahana mipetraka sy manao refueling manisy kérosène zany dia any Tuléar ny toerana akaiky indrindra anelanelany Antananarivo sy Afrika Atsimo ahafahana mipetraka manao refueling no hipetraka ara-dalàna tao ary nanana clérance ara-dalàna ny sidina nanao an'io fanasina lasantsy io na kérosène io dia misy zavatra antony maromaro no tsy maintsy zany hoe tsy maintsy anticiper ny pilote zany hoe tsy misy ny resaka météo aloha ao ihany koa ny toerana hipetrahan'io avion rehefa tonga any Afrika Atsimo ao koa ny toerana ny afangiana-pandeha ny rivotra ny toerana hipetrahan'ny avion rehefa tonga any Afrika Atsimo satria misy fanamboarana any amin'ny aéroport any Afrika Atsimo dia tsy maintsy jerena hoe be dia be ny solika tsy maintsy io taperin'io avion io ny dikan'izany tsy maintsy manisy solika aloha ary tao Afrika tao Tuléar no tsy maintsy hipetrahany aloha zany zay no tsy maintsy mipetrahany tao zany hoe mampazava ny saintsika rehetrarehetra zany hoe tsy arakaraky ny eritreretina fa dia hoe tao amin'ny Tuléar no nametrahana no nangalana na napiakarana n'io volamena io fa ny zavatra misy kosa dia hoe tsy maintsy mipetraka tao satria misy maro be zany le pitsopitsony misy an'izany hoe délai zavatra délestage tsy maintsy miprévoir an'izany fuel zany kérosène ahafahana mandeha hatrany Johannesburg ny ina mozy teo ny réserve finale ny roulage PDB zany captain fuel zany hoe terme technique ya PDB fa raha bangona zany dia misy calcul PDB io ahafahana miteny hoe zao ny abetsaky ny fuel tsy maintsy atao anatin'ny aéroplanina ka tsy vita raha eto Antananarivo io napetraka satria lany eny am-pandehanana ary zay le hoe misy miprésenter danger mety hisy risque ngeza be raha tsy misy zavatra fitsangan-javatra mitranga any Afrika Atsimo na ny fotoana hipetrahana fotsiny hoe misy avion maromaro zay vao afaka mipetraka ianao dikan'izany mandany kérosène PDB ianao eny ambony eny zay vao tafapetraka dia ny dikan'izany zava-doza miprésenter danger ary mety avosazy mihitsy ny zavatra ohatr'izany raha ohatra ka lany carburant eny amin'ny patongavana any ny avion misy koa ny fanontaniana zay mila valiny ihany koa satria henontsika fa pilote anankiroa mitovy anarana ary ray tapo izy rola mbola tanora de tanora manana ny avenir ary lazaina fa anisan'ny sanga ny anankiray amin'ireo zay hoe instructeur examinateur ary instructeur examinateur officiel ny ACM ny anankiray aminazy rola reo izay any tsy afamy zao fotoana zao izy rola reo no niaraka satria reo no voatondro hiaraka par hasard zany coïncidence satria ireo no voatendry ny anankiray zandriny dia mbola tsy nanao zany sidina nakany Afrika Atsimo zany dia tafiditra ao anatiny le hoe instructeur le zokiny ina moa zany pilote instructeur sady examinateur de le zandriny mbola tsy nanao zany sidina makany Afrika Atsimo zany dia le zokiny tsy ny mahazokiny ihany fa mahazokiny azy fa instructeur examinateur anazy no tsy naitsy niaraka tamin'io zandriny io zay nanao an'izay le vol de reconnaissance et lâché en ligne sur Jobour zany sambany nakany Afrika Atsimo le zandriny zay le coïncidence hoe izy mirahalahy no niaraka tany fa ielantsika am'le eritreritra hoe tena nisy tokoa ny firaisana tsokombakomba ary rehefa natao tokoa ny zavatra investigation rehetrarehetra dia nanontany pilote hafa izahay hoe ahoana marina moa ny fitrangan'ireny entana reny rehefa ampidirina ao anatin'ny avion dia faliteny dia hoe ny pilote dia tsy mikitika entana mihitsy sady tsy mananjo manokatra bagage n'olona na bagage à main na bagage en soute fa misy olona zay karazana olona sy manana anjara asa ny amaranty zany ny empaf zany ny douane indrindrandrindra no misavany ireny ary manao ny arina ndraiky manontolo ny dikan'izany misy olona zany tsy afaka
anleanao ny andraikitra fa dia ianao mitondra ny avion dia ianao koa no mitondra ianao ny fitompona andraikitra amitondrana ny volamena io ary ianao ny raitsokombakonga dia ny zavatra nytenenina taminay zany dia hoe rehefa tonga any Afrika Atsimo ny avion efa nanao n'le refioline indray manisan'le lasantsy hiverina indray io avion io andro tsy ihany 31 décembre dia ny zavatra misy dia zao eo amin'ny adiny 2:14 zareo no nanao ny fompitsopitson rehetrarehetra hatramin'ny taratasy ahafahana miverina efa tafiditra tany anatiny tany le olona anankitelo zay hoasehonay rehefa aveo le déclaration générale ahitantsika hoe iza ny olona nitaingina n'io avion io sy nitondra ny volamena io dia ny teniny tany Afrika Atsimo ny tompona andraika tany Afrika Atsimo hoe nisy olona manana problème ao anatiny efa niala tao anaty avion ao anatiny le sehatra miditra ao amin'ny douane nitondra zavatra valeureux zavatra de valeur zavatra sarobidy fa ry zay rola zay nitondra ny avion tsy nieritreritra sady tsy niditra tany tsy mikitika ny entana tsy manokatra ny entana satria any koa tonga dia manjary manao ny andraiky ny koa ny douane sy ny mpibata entana sy ny sisa any nidikan'izany le olona zay lazaina fa nitondra ny entana tena nitondra ny entana le bagage à main no tompona andraikitra tanteraka amin'ireo fitondrana volamena tsokosokony ala de Madagasikara io ka eto no amoaka amin'izay mikasika an'izay déclaration générale zay efa voalazantsika teo iza le olona zay nilazaina fa olona anankitelo nitaingina an'io avion vol privé ara-dalàna telo izy ireo dia izy ireo olona telo ireo le olona voatazona any Afrika Atsimo reo olona anankitelo ireo miaraka amin'ny pilote anankiroa no voasoratra anatin'ity déclaration générale ty reo olona anankitelo ireo le ataontsika passeur professionnel le mpanao le trafika mitondra n'le entana any Afrika Atsimo reo le nitondra ny entana volamena sy vola devise trafic de devise any Afrika Atsimo mazava tsara zany ty déclaration générale ty tsy marina ny voalazan'ny SEG secrétaire d'État à la gendarmerie zay efa ny orienté ny enquête ny ho atao fa dia hoe olona 5 ny tao anatin'io avion io dia ny anankiroa nampidinina dia nampidirina ny volamena tsy taxi brosy izy ty Andriamatoa SEG ka hoe midina ny anankiroa dia ampiakariny ny entana satria saripady loatra ary sary tena tsy azo atao zany zavatra azy teneninao zany ary zay no mibiaizena mitronqué ny enquête amin'izao fotoana zao ity no mail ny milaza ny clérance zay azo ny avion io 30 décembre avy any 30 décembre ty clérance ty avy any Afrika Atsimo milaza fa vol ara-dalàna io vol privé ara-dalàna no iainga eto Madagasikara ny 31 décembre ary verina ny 31 décembre ray andro mialoha nahazo an'le clérance de décollage ny clérance ny plan de vol ny pilote ny orinasa ary napitan'ireo tany amin'ireo mpamily ny fiaramanidina nidikan'izany ara-dalàna tsara zany ny vol zay natao any Afrika Atsimo iny ny isan'le talehan'ny communication niakatra ny ainao manjery ny teny fa de hoe sady mampime moa le izy mavarina ny zavatra rehefa miteny izy hoe vao nahita n'le taratasy misy azy izy tonga de hitako hoe fopla mihitsy le izy le terme aloha moa zany de vulgaire be ohatran'izany ianao talehan'ny communication eny amin'ny any amin'ny lapa zany ny fomba fiteninao dia le olona tena tsy ara-dalàna mihitsy ny zavatra tonga de vol tsy izy mihitsy no zavatra mandeha de raha matoty tsy samby ianao kely anisan'le mpitaingina avion matetika ary avion privé reo tsy nitengenanareo zany na ny STA na ny TOA sy ny iza miah rehetrarehetra ao spécialiste an'ireo mitainginareo nareo fa nareo na dia andeha anao weekend fotsiny ara dia avion raisinareo na hoe tsy tamatavy kely tsara ho any anosy be ianareo menakafy de reo ity indray ny taratasy mikasika ny fahasalamana zany hoe ny olona rehetrarehetra zay makany Afrika Atsimo zay mitaingina n'io avion io tsy maintsy mandalo ny service de santé satria atahorana mafy io resaka covid io tsy maintsy manana nyty taratasy ty health resaka fahasalamana zany ary mitondra ny anarany tsirairay ty nidikan'izany le olona lazaina fa olona anankidimy de nyrona ampidinina
le anakiroa raha tsy mahatsy tafiditra ao anatin'le déclaration générale akory fa tsy indrindrandrindra tsy ho tafiditra any Afrika tsy mihitsy izy raha tsy manana nyty informament sy manosoniany ty formulaire de santé ty milaza fa tsy misy covid ianao farafaratsiny tsy manana aretina hafa ihany ko manana ohatran'ity daholo ny rehetra ohatran'izany ihany ko ny Federal Aviation Administration tony mbola manambara fa mahafantatra ny tony ke ny ACM vol régulier io ka tsy marina ny filazana fa ianareo tsy mahafantatra hoe misy vol ienga eto Madagasikara ary hiverina ara-dalàna eto Madagasikara. Ny ACM marina fa secrétaire général no midoboka fa ny directeur général ny ACM nge azadiny fa nanao inona moa zany nanao vacances na nanao fialana sasatra tany Tuliara tamin'io fotoana io ary ny zavatra magaga indrindra dia izao any Tuliara maty ny caméra ary rehefa manao an'le caméra ny douane ny Tamatavy any Tuliara miankina tanteraka amin'ny ACM ireo caméra ao amin'ny douane any dia maty ony ny caméra tany caméra ny douane dia antanio ny ACM mara fa maninona ny maty fa maninona no isy coïncidence ohatr' zany ny tantiony le resaka fahasalamana ihany ty le olona nisan'ny taingina ny avion toy ny resaka fahasalamana ihany ty resaka le olona zay resaka fahasalamana ny olona mandeha avion rehetrarehetra moa zany reny aseo reny fa ny zavatra anankiray mbola tsara ampahafantarina anareo ihany ko dia zao ny caméra tao amin'ny société STA nanomboka ny 30 décembre niny alina an'iny ka mandra-piala n'le avion hatramin'ny 12 taondro ny apitsiny iny dia maty koa nisy mipiraté quelle coïncidence zany rehetrarehetra zany zany hoe fa prémédité tanteraka tondray le message ifanaovan'ny pilote sy ny sehatra samihafa zay anany ivelana raha afaka mahita ny tony le tenena hoe 6 mois tsy maintsy hita rehefa tonga ilaina ny zavatra ilana anazy tony message tony nahitana hoe misy départ an'le vol amin'ny 4h25 du matin zany hoe mafantatra daholo ny rehetra fa mody adala daholo tony ndray ny message ahitana fa misy départ ihany misy départ mampalaza message tsy azo anaovana falsification tony ohatran'le taratasy natao hoe volamena avany Mali reny ny azonareo fo usage de faux satria reny afaka sotomina any amin'ny internet dia mahazo an'le formulaire ianareo fa itony aseho anay androany reto ny porofonay amin'ireo miteny hoe vol tsy ara-dalàna fa biaizenareo ty le tena ahitana mihitsy fa vol privé ary clérance valable reny natao any anaty boribory reny ty tena lay fisary akaiky tsara hita ataovy mazava be io no ahitana fa misy clérance de décollage de clérance ara-dalàna ny vol nandeha tany Afrika Atsimo ary ahitantsika fa valable ino moa zany vol privé io tony le fantatry ny any amin'ny présidence tony dia masana reo miteny fa tsy mahafantatra ny tony ary itony ne izahantsika fa ny approuvé an'le vol ny any ny vao niala teto zany dia hoe ara-dalàna approuvé io vol io tony le zavatra tsy azo falsifiana mihitsy na ny kely ary na inona zavatra teneninareo hatramin'ny fanaovana refueling any Tuliara na any Afrika Atsimo mila n'io message io ary voatahiry tsara ao raha ohatra ka vol tsy ara-dalàna io ka raha ohatra ka impliqué tao anatin'io ny pilote ny avion tany Afrika Atsimo tonga dia nisamboriny autorité tany Afrika Atsimo reo pilote anakiroa reo ary tonga dia nigiaza n'io avion io tsy navelona ny verina taty Madagasikara akory ka eo ny fanontaniana amin'izay hoe inona ary ny fomba natao rehetrarehetra nafahana
na mpiondra na nio volamena io iza le tompona ndraikitra rehetra zay tafiditra ao anatin'io napiditra amin'ny volamena ao anatin'ny avion satria raha ny fantatra ihany koa fanadiadiana zay nataonay rehefa mandeha avion tsika ho an'izay efa nandeha avion ny bagage à main 10 kilo fara fa betsany 12 kilo ity olona anankitelo nitondra bagage à main 73,5 kilo poids ohatrany hoe vary ray gony sy tapany inge zany e na lehilahy anankiray matanjatanjaka zany fa le bagage à main koa rehefa hoentina mandeha nge misy an'le fandrefetana ny bagage à main impirimpiry moa misy olona mitondra bagage zany tonga de hoe ngeza loatra ny bagagenao na mavesatra loatra re satria lanjaina dia zany zavatra zany tonga de afantarinao hoe raha voentana mavesatra be na ny pozin'io batan'io raha miindritra hatramin'ny tenda le olona napiditra ny entana tao anatin'ny soty tadidio tsara fa ny tompon'ny entana ihany no mampiditra ny entana ao anatin'ny soty ampindreo bata entana ny pilote tsy mahazo mibata entana kely ara na mamoaka na mampiditra ny anaty avion ny tiako aviano anatin'izay zany de le olona nitondra an'ireo entanareo no responsable direct ny entana zay nentiny fa ny tompony volamena ny mbola tatafintsika eto hoe izy aminareo amin'ny présidence ao ara no masa hiteny amin'izay fa ianina sy ianina ny tompony io hitatsika daholo reny rehetrarehetra reny tony daholo ny message ahitana fa tonga tany Afrika Atsimo ny avion misy message ara-dalàna ty raha tsy ara-dalàna ny volna io vao miditra ny abakabaka fotsiny espace aérien ny zany Afrika Atsimo zany na mandalo niny Maputo Mozambique iny any nge de fa hitan'ny olona amin'ny radara hoe misy avion ho avy e hitan'ny olona hoe aiza ny direction e satria rehefa mandeha ny avion malala an'izany atao hoe route aérienne zany fa tsy hoe malalaka be ny eny amboniny eny amin'ny lanitra eny dia mandehandeha any am'izay anodinany ihany ny avion misy lalana tsy maintsy ale io ary rehefa andeha any Afrika Atsimo ianao misy lalana tsy maintsy andehananao hitan'ny olona amin'ny radara ianao ka raha ohatra ianao vol tsy izy tsy ara-dalàna tsy amenatra an'ireo mihitsy mampiainga ny ina mozy tao ny avion ny mpitandro ny filaminana any zany rehetrarehetra zany ny tiana tenenina zany de zao hoe marify tototra loatra ny laingy ataonareo satria teiaro an'le mpanao an'le Golden Gate ianareo eto amin'ny fitondram-panjakana zao ianareo manangatra nyty anafy ty averina ihany le agence nationale de l'antifraude spécialement créé amin'ty resaka Golden Gate ty fa raha ny fraude rehetrarehetra zay ataonareo eo io nge ny fantatra mbola tenenina amin'izao fotoana zao hoe Golden Gate ny malaza fa marobe ny trafika isan-karazany voaka eto ny avion mivezivezy avion privé mivezivezy eto Madagasikara fotsiny avy Tanarivo makany Diego avany Diego makany Tuliara amin'ny toerana rehetra misy volamena sy vatosoa sy ny zavatra rehetrarehetra reo fa indrindrandrindra les devises trafic de devise be nge eto Madagasikara e misy vola mivoaboaka nge any banque centrale any misy trafika misy blanchiment drogue mandeha eto Madagasikara eto zany rehetrarehetra zany tsy hitatsika malagasy zany nandritry ny enimpolo taona fa zao zany mivoaka zany fitondrana spécialiste ty ary tena mahay amin'izay ka marobe ny zavatra mbola tianao tenena ao anatin'izay fa tapahantsika eo aloha satria mbola misy namana mavitrika tonga eto indray namana député ambanivohitra député Rodin manakambara amintsika eto izy nyary voalohany arapaina daholo ny vahoaka malagasy manana fofinaina rehetra mino nyty radio miara-manonja sy télé ty ary nafinaritra andreo fa to direct le izy mirary keo zay karaha mirary a mba ahafahanareo malala ny zava-misy enina de tapena n'ireo radio miaraka amin'ny fitondrana zay miaraka nahazo tombony tamin'ny fitondrana tsy te ilaza ny zavatra misy marina eto Madagasikara de zahay a hiezaka ilaza ary zahay de efa miteny hoe aiza mba tratra ihany ary raha ohatra ka misy problème aloha afindra de melony ny entana satria efa fantatrao fa mainitrano fa teneniko zany aloha de efa afindra ny entana satria fiteny taloha hoe raha ozy mampera inona raha fantatra meloa fo mainy entana de afindreo de nyzao ny tiako tenenina de somary mitodika kely amin'ny metra ianitra
honorable teo resaka amin'ny président Ratsiraka ore olole ory dada be inareo any nitsetika fanonganam-panjakana tamin'ny Paris reo nareo mianakireo maromaro nareo ny tao zany na entinareo nampahorinany ty Madagasikara ty tantara tsy fanadino izy ianao mihitsy no miteny an'izany ka eto dia miteny hoe aiza arotsaka amin'ny pataloha tera aiza ampidirina ny lalina le voaka malagasy aiza averina hijaly intsony miresaka Covid ianao milaza ny famanoro-hevitra le fitondram-panjakana za eto dia milaza raha ohatra avy any aminareo sosokevitra avy any amin'ny filoham-pirenena saina aminao hoe mbola averina indray ny état d'urgence dia tazomonareo nahazo an'le izy le izy nareo mihitsy zany ianareo namolavolana io dia tazomy amin'ny tokantrano sy ny fianakavianareo ampiarina le izy fa naharary malagasy ray manontolo io tsy teny afatry ny eo amiko ihany any ao rivo avatia manomboka ty feno arivo miakandrefana mandra-patonga makamboky lava fa mba inona tao amin'ny fiainanay nampitarika posy nampitarika sarety nampitarika inona fa fampijaliana manontolo menareo anay fa nisy vomboary ray ve mba menareo natositra iny natosy zay eo dia nahena mafinaritra iny menona tsimon-drano milaza andorafo akarobato 3 milliards nampina 2 milliards nijaraina nanovana zay le akamakamanaroa zay ohatra zany kio tany aminay ny rahana ny député reo izy telo menada mitatotra mivary tadina no mena hoe tosika efa meno fa mitady camion hitondrana azy za naheno fa nakaiza le izy hoan'ny akamakama tany an-tanàna zany ny asany tany aminay zany le député moa zany efa zay le asana atao efa niteneny eo tamin'ny assemblée hoe mialatsiny fa tsy mba hoan'ny amin'ny arenazy izarany ary tsy afaka hitona satria hoan'ny akama litsy ka eto dia efa miteny fa somary anahirana dia efa manteny aloha tenenina meloha anahirana fa za raha ry telo zao tafakatra hoe androany no roa taona ianareo fa le vahoaka efa mihatonga saina aoka zay efa tena marary le vahoaka dia teniniko sy zany fa raha ohatra ka resaka tosika fameno mbola hoentinareo resaka anina dia ajanono ataovinareo le état d'urgence dia ataovina tokantrano reto olona namolavola azy reto fa izamena amin'ny vahoaka fa raha ireny mbola entina voniko hoe avaty Antananarivo zay nandeha tongotra ho amin'ny Malalalondo na ho amin'ny Miarinarivo firy maty tamin'ireny dia anareo ny anareo fa tsy zakanay reny ary tsy zakanay reo taxi borosinay reo tsy nahazo na vetsikorobo ary fa teto Antananarivo samy nahazo daholo taona vary isan'andro san'andro taxi satria nentina andemenina n'le olona zany le izy tany aminay tsy mba nisy tsenina verina eto arabaina manokana androany zany satria any le resaka hoe hoan'ny fitikahima asiko le fitikahima manao ny lancement ny androany amin'ny fidirana ny tao-pianarana sorana be dia be tahin'Andriamanitra ianareo avita bebe koa satria tena nalaza dia malaza izy io any aminay any an-tanàna any fa avy any an-tanàna ny ainga ty resaka tanamasoandro ty ry zalahy ho anareo solombavam-bahoaka telo menadago aminay ao tasy aoka ataovy anatra ny sisany nataon'ny député taty Atsimon-drano tsy asika teny Ambotromanjaka fa eniko le feo maheno ho an'ny député namako honorable namana isany aloha atoranareo fa dia aiza miditra amin'ny pataloha tery aiza le vahoaka ny kitraniny le vahoaka ny pitehana satria eno fa efa manomboka le fanamboarana amboary mamitra kely fa ho vitako teny tsotrany any resaka tosy zany ame tsosokevitra amin'io nataonareo tamin'ny ministre tosy io tany mpanjakana tamin'ny miaramila tany naza any ministre tosy ataovy ary tapony ary asoro eo ialako tsy manina asoro ny ralina afindreo amin'ny toeran-kafa dia anaovanareo da ny tanamasoandro le izy fa le tany le olona nanatompo tanindrazana ho fetsifetsenareo aty ambany aty alohany azy hijanona ho azy fa io ny ainany tsy mivelominareo tsy tady tosika fa meno taminareo izy fa ndrefa ianareo ankehitriny efa mikonokonona tonga dasinareo tonga dosie indray le olona ohatra ny teny Ambotromanjaka tadidiko tsara mihitsy tamin'ny apipa hoe zay maka vola tongava dia io zany le resaka anay anomboka ao any ministre tosika tsy maninona ho azy zany fa ny any tereko fotsiny hoe afindrao asoro ny ralina io ngefa nyteneniko
tamin'ny kabary tamin'ny fifidianana solomba tamin'ny filoam-pirenena kabariko mihitsy zany ary nasehoko mivahoaka inona mba azonay tamin'ny fitondrana teo tamin'izany fitondrana tamin'izany dia nyrehefa ametraka amin'ny fonja mieritra tositra fonja lehibe anextsefa zay no men'ny président Eradjomampianina anay dia io efa vita io izy dia gaga zay akehitriny hoe izy andray no andoko azy dia hoe izy any nanao azy fa eto a dia miteny an'izy afindao geta be mihitsy fa hatrariambona any dia asy mialo dolo ny ralina dia nareo a miakatra ny tanamasandrao tsy mivazaha miaraka aminareo anao an'io fa mahafinaritra zay ty fampandrosoana fa ataovy mandrosona izy fa ahoana moa ny eritrereto fampandrosoana amin'izany any nataony administration dia amidy amin'izy zany reto tramompanjakana eto nosy reto ao ny tribunal ao ny travaux public ao ny tsy haiko sonra tramompanjakana reo zany ho asona zay ho afindramenitsy atositra dia izy any tompon'ireo ho amidy amin'izy andray reo mety ny farany raha ohatra ka raha tsy disy ny eritreritro a mety ho lafinareo ambany anjely mainty eo nosy a satria rehefa disy mitady loatra dia tsy maintsy mitady hoe inona ndray anaovana andry fanaovana an'ity le zany ka za eto zany dia hoe efa tapidalaka le mipetaka ianareo tamin'le resaka tosika ty zavatra ty covid ty nentina tao nanaovana aksisika tao nanaovana ratification tao amin'ny assemblée nationale lany kabary mihitsy tamin'izany 40 millions or vaoka malagasy dia za fikelinareo mpitondroreo mbola ao anatin'io mamelona an'io atao inona le 40 millions samboly tany efa hitako io ary ity zany mipotra androany entinareo mbany ny filoam-pirenena nianaka tamin'ny président teo aloha président Ratsiraka hoe avereno zavatra io fa io ny diatavana vola ny velany le fitadiavana vola ho anareo mamainao fa tsy le gasy mbola mampatsiaro ihany keo eto ary makarary io satria eniko maly ovorina mpamatsy vola zany hitampotra vola ho an'ny kerehany atsimo oringareto betsaka le zay naorinareo to atsimo zay a tao ny BDC zany nanangony tao daholo ianareo nanangony aiza daholo le ino trizy topolainy nalazainareo BDB aiza daholo le forage valonjatony nalehany tsy hitany nalehany reny ke zay nyteneniko anareo hoe aiza dia ampidirina vonona le malagasy dia io ndray ho averinareo a ny resaka kere any atsimo ka zay nyteneniko eto hoe ajanony any a foany zay nyteneniko ajanony io aloha le gasy raha fitadiavana mbola ho anareo a aloha anareo mitady vola ho anareo fa aiza io nentiny tantara hoe mantra le gasy tsy minakana any atsimo aloha tsy vitanareo a fa mijanona teniko zany fa raha ireo ekipa miaraka aminao rehefa to filoa nareo molona filolanim-bahoaka lany vahoaka amin'ny fidinareo dia ireo izy ireo asio miasa fa raha ireo no antenainao tsy zavatra hoan'le vahoaka io fa samy ten'andriamanitra eo nareo dia zay le izy fa zay nyteny hoe afindreo nentana teny zao aloha meko ny namana lizy a fa nyteny an'lizy fotsiny fa vola mametraka farany an'ity ho an'ny gouverneur rehetrarehetra ho anareo député honorable rehetra miaraka miasa ny député satria nareo aiza jiny fa ho tsaraina tsy ho ela ho tsaraina ina ho ifampitady eto tsika hoe reo vola be de be lanina tao amin'ny assemblée nationale ndreo ao ny 5 milliards ao ny 2 milliards nomenandragôvo iza ninana iza mampiasa andreo ianareo zany notony tena tao voatango nareo député solo tena tazominay am'izay le izy fa inareo zany olom-boafidy zany hoe solotena nreo conseil régional andany ny vola ho ampiasaindragôvo io dia miara mitsetsoana dia miara manamboatra an'izay mamety anareo ao fa rehefa aveo tsika ty tsy ho ela ho aty tsy ho ely ty dia efa mampilaza zay avoay am'voaka ataovy mangarary aiza mety miditra am'izany satria vola tsy fantana hoe ahoana no ampiasainao 7 milliards nanaovaninona dia anao zany anao sini rehefa aveo hoe tena nytaona vato zao mety kibo nanao asatana maro tary namberaka cylindre nanao an'izao dia efa ianao tsy nahita an'le izy a mialatsiny a fa za eto masika satria ary apetraka farany ty hoanao madama Andriamatoa filohany Ramatoa mpitolona niaraka taminay ianao ary matimaty taminay tamin'izany zany matimatesanay ary niarahanay taminareo mitiasika ny seni vazavasika niaraka tamin'izany hoe iangavina zao de zao raha vao ny seni zao ndray nareo mitambitamby fa miara misosy am'seny avy aloha inana ny seni fa maninona rapotena hiala daholo na ny seni na ny ACC dia samy lamintsika menaka fa aloha zava-baovao zay le fanovana nangatahantsika
aza laingana ny vahoaka zany tetezatsika andreo ministère rehetra reo andravana zany sy ani zany mandainy zany reo daholo tsika menakavy mbola ao misy maromaro misy nitafajanona tsy lany fa itsika lany avy reny izy andeo ampiarina hoe zao ny fanarahana tamin'ny vahoaka itonana nyty fanjakana ity zay ngamba ny namana no azoko lesahana nyty zavaty ho ampitaiko amin'ny namako indray a mba ahafahana mijery anisy fa vola be ny lanindagova tsy fantatra mifandehany na makany aninona transmission vola tsy fantatra makany aninona le izy a de aloha ngamba omeko ny namana fidely aty zany mbola faly atrano manafitra ny araba ho atsika manaraka tsy tapaka ny radio miara manonja anfaliny ihany koa ny andraisam-piteneneny eto miaraba minokana ny Majunga satria fangatahany hoe mba tenenao ilay fionanay trengo izy ndraiky ho any Majunga efa mahino mivantana nareo mino aho fa iarapaly aminay ihany koa am'izao fandraisana anjara pitenenany izao mafampana ny toedraraha tsy mety le filaza ny volamena misy fitenenana zay manao hoe volamena latsaka ambovoka tsy avelan'ny sotsi iratra fa ity volamena tratrany Afrique du Sud tsy avelan'ny miara manonja tsy ho tratra roa taona katroko androany no nitondrany zao fitondrany zao ny cadeau voalohany hoany zay nanorina ny TGV de in'le fanendrena olom-baovao efa mipirina tanaty hoarany antsoina honorable Fidèle teo no hoe ireny zany no cadeau voalohany ho anareo tena TGV le mpitolona zay zany no fanomezana voalohany atolotry ny filoham-pirenena ray zay irahana mahita fa tena efa mifanipaka ny toerana mihitsy mifandrafy mihitsy raha zay ary no ilazany azy ao anatin'ny fitondrana samy fitondrana ohatsika vahoaka malagasy kosa de ity mampahatsiahy kely roa taona androany andray ny fahatelo taona sady izy ny amin'ny tantanany ny raharam-pirenena ny fantanina mipetraka amintsika de ity afaliana tsy roa mahatany reo zany na eno an'izany tamin'izy vao nitondry ny hoe ho avy eto Tamatavy miami roa taona katrokitsika zao Tamatavy ny aina tao anatin'izany fiainana nofinofy isiny miami fa miami antanina am'izao fotoan'izao hoe mieritraky anaty vilaninareo ve izay ny matimatesanareo ary mbola nilovanareo balina tamin'ny bary atonga tany niaraka amin'ny long dossier Jerusalem mampianaka amin'ny valanaretina ao aminareo am'izao fotoan'izao nampiainana antsika vahoaka malagasy Majunga ianareo zao miainao ty miaraka manonjy ity de mba miteny kely aminareo vao nytenen'ny maître ianatra teo ny stady izay ny ravana fa nilazaina fa anaovana kianja lehibe manara-penitra fa aiza ho aiza ao aminareo Majunga ka izao ny foto-dravitra azy Dubai ohatra zany ny any Paris ao Ambatondrazaka ao izay nanaovana tsinitsinina mihitsy ny fambolem-bary ka nitenena atao anatin'ny plateau national anankiray tao amin'ny TVM sy ny RNM de ny hoe aleo mamboly Artemisia toy izay mamboly vary ary nitenenina mihitsy hatramin'ny vidin'le Artemisia soa ihany fa mbola nisy Andriamanitra ka tsy nitonantonana namboly Artemisia tao anatin'ny tanimbary-tsika tafiditra tao anatin'izany koa Ambotro Manjaka fa ratsy zany na mahafan'ny tady kiraro ny tety daholo mialatsiny amin'le fitenenana fa efa tena manao ny tsy fanao ary tsy mahita taratra akorany amin'le fiatraikany any amin'le vahoaka mivantana fa izay nofinofy amin'ny alina angamana de fampidinenao de iny no ampanantenana le vahoaka malagasy 570 ny kapoaka ny vary am'izao fotoan'izao roa taona nitondrana hiditra amin'ny fahantelo nytsika za tsy hiteny hoe anao inona na zao nataovy vahoaka malagasy fa itsika no mitsara tao anatin'izay zavatra niteneniny rehetra zay de andrefo hoe inona ny tanteraka inona ny marina inona ny diso soketaina mantsy ny fandarana miara manonjy ary anaovana tsinitsina ny solom-bavamboaka voafidy tahaka anareo ihany koa izy reo ny hoe mandainga mamandalitra vahoaka manao tsy fanao fa mitariky ny firenena any amin'ny izy andao ary fampitanisa iza no tena mitondra ny firenena makany amin'ny tsy izy iza no mampitondra trosy an'le vahoaka mampibaby trosy an'le vahoaka fara mandimby ary iza no ahitana taratra hoe hitondra n'izany taranaka fara mandimby zany any amin'ny fiainana metimety kokoa izay natoka hoe roa taona androany nitondranareo fa fahita sady amin'izao ny valom-babena ho an'izay mifidy anareo ho an'izay nametraka anareo tao anatin'ny fitondrana io ny namana honorable Fidèle zanam-bery moa metraka an'le hoe mangamasaka ianareo tsy mila ongana akory de miongana fa eto efa hita mihitsy ny hoe ianareo mihitsy no manongatenao ary aza andrasana ho tezitra ny vahoaka satria ny vahoaka de contribuable mananjo mihitsy hitaky
an'izany fampanantenana atreto loizy poakaty promesse non tenue nataonareo tamin'ny vaoaka zany ka de zao hoe fambonitsainareo tompoko ny mametram-pielana rehefa tsy vita ilay asa sy andraikitra napetraka taminao jerefo tsara ny ohatra zay tena mahafaly ataon'ny fireneny dehibe ny hoe raha misy accident na metro ohatra tout de suite vao hita hoe panina teknika noho ny tsy fahaiza-manao de mametram-pielana ministre ny transport izany ny tokony ahitana taratry ny fambonitsaina raha ohatra ka mieritreritra fao éduqué sy manana zany sotoavana mamalakasy aleo alana indrindra toy zay alambahoaka ka tandremo fa mijeranareo ny vaoaka mankasitraka teo tamin'ny omalitsika dia nampanantena fandefasana feo hoan'ny ty fandarana miara-manonjy ity zany a mikasika n'lay golden gate no resantsika la resaka volamena zany ka andao ataotsika hoe fifandrifinjavatra ve sa efa ao anatin'lay drafitra sy lay vinavina dia tamin'ny vanim-potoana ny fifidianana loolona rehefa natsona ny be ny tanàna anaovana fampelezan-kevitra dia ny resaka ny papier-levitra tamin'izany fotoana zany ny papier-levitra dia tsy iza fa angano orbelala ratsirahonana ny feo voalohany zay alefatsika feo anankiroa le alefa le feo voalohany zany a feo an'andriamantoana orbelala ratsirahonana le feo faharoa mbola mantatra tsara zay hoe izy le nyteny satria nazahoana ty feo ty koa zany tena hoe fikarohana enjana be tany amina olona tsena tsy eritreretiny zareo mihitsy hoe azahoantsika azy a no nazahoantsika azy a mbola tsy nomeny le anaran'le olo anankiray faharoa fa ometsika miandalina etany ihany zany miteny zany le feo koa moa zany tsy de voavakytsika loatra fa ny olona zay nanatrika an'io tao zany zao a mahafantatra hoe feo any aniny io a izy no nyteny an'izay feo zay le resaka natao eto a dia resaka volamena zany lay nyresahana de lay feo voalohany alefatsika zay feo n'andriamantoana norbelala ratsirahonana dia miteny am'le be ny tanàna zany hoe ho anareo zay manana volamena de hoeto aty fa vidiny inga manonanarina mihitsy izy a inga rabetsarona ozy a mividy volamena ka hoenty le volamena nareo be anatina fampelezan-kevitra na loolona io a io zany hitantsika azy hoe inona moa zany nidiran'le resaka volamena nefa fampelezan-kevitra na loolona de le loolona zany hoeto aty de mbola tsindriny hoe rehefa tsy manan-karena am'zany nareo rangaty tsy anan-karena ntsony am'le fiteny iny moa zany le filazana azy fa zentana sy gaga zany rehetra hoe fampelezan-kevitra na loolona no atao olona manana volamena no atsona ao anatin'le fivirina hoe ianareo be ny tanàna zay manana volamena na mikarakara ny resaka volamena de hoeto aty fa andriamato norbelala ratsirahona non i rabetsarona de mividy volamena de hoeto aty ozy fidina fa izy mividy volamena mbola ampiny mihitsy mazava am'le fiteny iny de rehefa tsy anan-karena am'zany ragaty tena tsy anan-karena ntsony aloha arahantsika le feo voalohany zany le feo voalohany a le feo an'andriamantoana orbelala ratsirahona fotsiny no arahantsika andao Ayah dia tu itu kata kaki, dengan cara kaya nak, dengan cara kaya
zay zany lay tenin'andriamatoa Norbelala Ratsirahonana. Ainareo tsara le feony a mazava be igny feo iny tsisy ihany hoe ngarabe tsaroana ozy a vonina handray ny volamena mazava raha misy izy izy a mahana volamena na afaka mikarakara volamena any dia eto a vidina ary mbola nampiny azy ray nareo nahita ohatran'izany raka ty rehefa tsy anakarena am'izany nareo a de tsy anakarena tsony zay zany ny zavatra amparan'lay bentanàna ao anatina vanim-potoana na fampielezan-kevitra tsika eto no miresaka vanim-potoana na fampielezan-kevitra no iresana Andriamatoa Norbelala Ratsirahonana. De nisy olona anankiray nandray fitenenana rehefa avy eo de le olona anankiray io a teny lavabe fa tsy alefatsika le ampahany lavabe fa le ampahany fofohita ty amin'ny farany zany no alefatsika izy mitanisany hoe misy volamenatsika any Maivatanàna ny aria de miresaka ny volamena io fa ao anatin'io resaka io a rehefa rana dolo zany izy tena hoe anome sehatra n'lay asa eo anatin'le tontolo volamena zany le olona miaraka ao anatin'le fanjakana io ke zany tonga de ahitantsika anazy hoe tsy miodina manodidina an'le volamena zany ny eritreritry le mpitondra am'izao fotoana zao hoe zay ny ampanankarena eny ka na de n'olom-boafidy bentanàna zany a rehefa tia nanankarena de ahodina ao anatin'ny volamena tsy kakitsika raha misy zavatra ohatran'ireny de arahantsika indray lay tapan'lay le olona anankiray faharoa zany zay miresaka ary miteny izy hoe ao anaty tôbila koa azo izy misy volamena anao ke arahantsika le izy eny ary nahitsinareo avy hatrany a fa mbola lay teny nataon'Andriamatoa Norbelala Ratsirahonana iny a verenana nonontsika iny zany hoe naverina tsara ny enonareo le izy namafisina zany na lefa ny teknisiana andre mandeha hoe io aloha le feon'Andriamatoa Norbelala Ratsirahonana sao tsika voanaraka n'le feo anankiray zany daory zay lay feo faharoa miresaka an'le tao anatin'le fivorina ihany io a miresaka an'le volamena lava ho amin'ny fotoana andresahany zareo le volamena tao anatin'lay fampielezan-kevitra lava be io fa somary nanapahanay zany le izy a de ampahany no nomenainareo teo a eo am'le tena hoe ahitantsika hoe ento no miteny inona am'le resaka volamena ireo olona zay a nivory tao anatina fampielezan-kevitra ana kandida na lo olona eto ny resaka no ivoana resaka ohatran'izany kasika ty volamena ty ihany a fananazava moa teo ny honorable Anitra Razafy mikasika an'le hoe mouvement an'lay avion sy ny sisa dia nresaka an'lay compagnie STA koa izy tsika moa io miteny mihitsy hoe magaka ange fa
ny tompon'ny compagnie tsy voatohitohina mihitsy ao anatin'izy ary tsisy resaka reto atsika maheno misy mouvement be hoe lasan'zao ny voakany ivelany any le fanadidina nke mbola mandeha hoe izy daholo no voasaringotra ao anatiny hoe tsy tokony misy olona mihetsika aloha fa zareo satria tia fanondranana re-pirenena zany le izy noho izany a zany rehetra zany mipetraka foana ny aya zany ao anatin'izy tokony tsy misy olona hoe mihetsika zany aloha raha tsy hoe mazava tsara hoe tena tsisy idiran'le compagnie mihitsy le izy tena tsy zao satria ao anatin'lay zavatra nisy nomeny honorable antra zafy-manatsoe any moa le izy teo fa tsy maro tsindriko lay fanazavana zany nentin'lay STA tao anatiny ny zavatra nyresahany iny de hoe nanao fanadihadiana ny tompon'andraikitra tao anatin'ny compagnie tompon'andraikitra no manao an'le fanadihadiana de mampafantatra ny tompon'andraikitra eo anivon'ny fahaditsiranana zany hoe rehefa nanao fanadihadiana ao izy dia nisy tranga ohatra zao zany izy mikasika n'le resaka hoe fanadihadiana mikasika ny fanondranana ny fitondrana n'lay volamena nakany ivelany zany de nanao fanadihadiana ao izy mikasika an'reo orona tsara zany nalainy reo caméra ao anatin'ny toerana misy an'zareo zany eny Ivato nisy ozy izy misy pirate misy pirate anankiray pirate informatique io izy niditra ankeriny tao anatin'ny système ny enregistrement ny le compagnie zany pirate informatique niditra ankeriny tao anatin'le izy comme par hasard zany hoe ao anatin'le vanim-potoana isiny le resaka fitaterana n'lay volamena de niditra lay pirate informatique zany nanao an'le piratage tao anatin'lay système informatique ny STA ary namafa ozy izy ny séquence sasasasa zany hoe ny ampahany tam'reo oronatsary mikasika an'lay toerana eny amin'ny eny Ivato zany izay manao an'lay fakana sary zany ny fivezivezena eo am'le toerana zany ary zay navoafafa ozy izy an'lay vidéo an'lay enregistrement ary ilay caméra zay tena eny ambon'lay angara zay tena préciseny tsara mihitsy io izy ny tokony nandray an'lay sary ny toerana misy an'reo fiaramanidina io nefa zany nitratra n'lay piratage tena matsikaiky zany nanao investigation izy fa tena tratra ny piratage izy de voafafa daholo le vidéo tao hoe voafafa mazi tena mafy zany pirate zany hoe tena mifaha-telopolo ny volana décembre nanomboka tam'raiky amby folo hatramin'ny faraiky am'y telopolo ny volana décembre amy 12 atoandro izy no nanao an'izay izy io rakitsika hoe mafinareo hoe zay ke mahatonga atsika hoe fa maninona ny mihetsika lay tompon'ny compagnie satria misy zavatra oatra zany hoe manao investigation izy dia nisy an'izany te hoe nisy pirate niditra de comme par hasard le pirate mifaha-telopolo ny volana décembre am'raika amby folo alina mihitsy izy ny tonga hoe entina ataotsika ny piratage nyty système informatique ty de mipatsika miala ilany amin'ny faraika amby telopolo ny volana décembre amy 12 atoandro de tena gaga de la ozy raha marchand amy zavatra ohatra an'izany de nandeha ndray ozy izy io teo anelena tamy 12 ka hatramy ray lay le caméra de rehefa aveo ndray voafafa ndray satria tonga ndraiky le fiaramanidina tamy 5 arive de manamarina zay de zao zasa aloha fa reto manko mafy reto tary reto de aloha asiatsika hoa le zavatra ataony nanao compte rendu ndray tao amy fahaditsiranana nanao compte rendu tao amy fahaditsiranana rehefa nanao compte rendu tao amy fahaditsiranana de magaga fa rehefa manao tatitra zany zareo tao anivo amy fahaditsiranana ny fahatelo ny volana janoary izy no manao an'le tatitra nefa le zavatra mitranga tam'ny faraiky amy telopolo volana fa fahatelo volana janoary izy vao manao tatitra le mpiasa fahaditsiranana makany amy lehibe any hoe manao tatitra zay makany amy lehibe fa tsy mahafantatra mihitsy ny fiaingan'io fiaramanidina io le niainga maraina be zany tsy fantatry ny teo an'io fahaditsiranana teo Ivato izy ny fisiny vola 5 ASP io tsy fantatra io raha tsy izy efa niverina
ny faraiky amin'ny telopolo ny volana desambra tamin'ny 10 sasany arivo tena hoe tsy haike tratra ny danakasona zany a ny mpiasa amin'ny fahadiseranana de tsy hita ny rakaty ny avion angeza be iny ange tsy vorokely hoe raha ilovy iny nandeha iny ka tsy hita fa avion angeza be iny no mandeha kirimetatra iny de tsy fatany fa de mijery fotsiny zany ny mpiasa fahadiserana rehetra nisy avion raha vanim-potoana na normal ny trafiky teto Madagasikara tsy nisy covid de mety ninoniny any tsika hoe be zany ny sidina mandeha fa am'izao fotoana zao ny sidina zarara misy de vo misy avion mihetsika eo zany a de hitanao hoe ohatray fa hoana iny avion iny de miteraka fanadihadina raha atao hoe tsy fantatrao zany le fandehanany tamin'ny 10 maraina de io zany hoe nisy avion nandeka tamin'ny 10 maraina aviatsy amindralahatsy amin'ny ACM atsy de ohatrany zay zany ary izy tena tsy nisy contrôle natao izy izy tsy nisy formalité natao tamin'iny avion iny satria tsy au courant zay izy raha tsy izy tonga tamin'ny 10 sasany arivo fa le avion nandeha hoa am'izao tsy fisina avion be da be mandeha zao hoe tsy andeha tsy ho hita zany iny misy avion manidina de rehefa nitranga zany zay de mipetraka fantany fa ho aizy iny de raha ohatra ka mafatra zay de manao fanadidina kely de iny avion nandeha anankiray le avion nefa tsy tonga de nanidina ndray mipao koa tonga de so de any Ajobory fa mbola nijanona le avion tao Toliara fa mifahadiseranana koa zany amin'io ohatrany hoe comparazara koa tsy niasa koa le tany Toliara tena nifampitadiavana eran'ny tanàna koa le rony mbola natsona amin'ny telefona hoe misy avion ty fa ahoana ny am'zasy de mbola tsy au courant ihany ny fahadiseranana mikasika an'le izy zay zavatra zay zany tena mahagaga atsika ao anatin'ity tantara ty hoe fa maninona zany ny tena tsy mahafantatra nininona ny teo anivo ny fahadiseranana fotoanatsika moa efa madiva ontapitra fa de zay zany aloha le resaka volamena tsika hoe io resaka volamena io zany ny sitrapon'ny ty fitondram-panjakany ty dia atao ohatra ny resaka dadabe Noely zany hoe zazakely mbola mino fa misy dadabe Noely fa raha olon-dehibe de tsy ino mihitsy zany hoe fisiny dadabe Noely zany iza zany no barabarainy le fanjakana amina zavatra oatra zany tsika eto de mitaky hoe aleo ivoaka ny mangarara sy voaka ny marina mikasika an'ireo miainga avy any zany zavatra resantsika zany misy proof zany zavatra tenentsika zany fa tsy hoe tenitenenina foana zany misy proof manazava koa hoe tsy nandeha koa nge ny balance atao amin'ny STA tsy nandanjana an'le entana zany rehetrarehetra zany fa maovao daholo rizy mirahalahy fa rahatsika aloha ny fandarana androany fa asaitsika indray ny mpiaino rapitso iverina amin'ny ora mahazatra manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 1:30 ora sasany adiny roa tsika ny miaraka eto ny fandarana moa zany efa mandeha fahita lavitra MBS raha nareo mivatana am'izao fotoana zao de adikan'izay efa manana tombony ndray zany nareo raha ny an-trano mijery an'izay amin'ny MBS famerenana dia ny ariva toy ny mahazatra ho anareo ao anatin'ny tambajoro serasera zany dia toy ny mahazatra koa amin'ny ray tolakandro ny amin'ny tambajoro serasera sasany dia ny sasany efa nandeha miaraka tamin'ny vatana nalefatsika teo tao amin'ny YouTube ny MBS koa zany nandeha mivatana dikan'izay efa izahantsika miala n'lay gafigafy majinijinika atao amin'ny mpitondra fanjakana sy izay mety miraitsy kombakomba am'izany amin'ny hoe tsy hafahanao manaraka ampilaminana an'lay fandarana zay ataontsika eto zany io gafigafy mety amin'ny endriny maro samihafa fa arakarak'izay hitrangana zay ihany io fa tsy faritantsika hoe ity de ity de ity fa misy pitsopitso majinijinika fa io moa zany resaka démocratie tsika sambimba mazaka ihany an'izay démocratie zay dia sorana be da be ny teknisiana rehetra natotosan'izay fiarahana taminareo zay natafitany feo natafitany sary ny any amin'ny fahita lavitra ny any amin'ny tambajoro serasera ny any amin'ny ianareo koa zay miezaka ho teknisianina manokana amin'ny fanamafisam-peo any aminareo any makasitraka atsika rehetra samby ho tahin'Andriamanitra veloma tompoko